Araka ny fotoana ny famezana tompoko lasy tompoko vavy dia tonga soa ianao atao anatin'ny fandarana dinika iresadresahana mahakasika ny fifidianana sy ny mahakasika ny olana maro samihafa. Hita eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao taona 2024 ano anatanterahana an'izay fifidianana izay alatsinainy voalohan'ny volana Mea iresaka sika mahakasika an'izay fifidianana izay ary tonga eto ihany koa nasaina atao anatin'ny fandarana ny mpampiakateniny avy eo anivon'ny Senia Andriamatoa Soavandramartafika akasitrany ianao tompoko anakin'izay. Miarabanao namana mpanao-gazety, miaraba ihany koa mpanaraka ny fandarana, miaraba ny havatsika izay hiaraka anafanan'ity fotoana ity. Ankilan'izay eto ihany koa ny tompona andraikitra ny fifidianana ao amin'ny faratan'ny Fianaratsoa avy amin'ny Antoko Tim dia Andriamatoa Benjamin Rabemanatsoa akasitrana ihany koa ianao tompoko. Ia, miaraba makasitraka ny mpanaraka ny fandarana, miaraba ihany koa ny namana izay ifampiresaka, miaraba manokana ny mpanao gazety ny MBS eto amin'ny fandarana dinika nandray makasitraka to. Arak'izay dia ho amin'ity an'ity tsika hifantoka bebe kokoa makasika an'izay fifidianana izay isy ihany ny ataontsika hoe fanadihadiana vitsivitsy ho afahantsika manao taridresaka makasika an'izay fa inona ihany koa ahafahana hitondra fanampanazavana bebe kokoa makasika ny tsy fahatomombanana maro samihafa sy ny fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao zay ny antony nanasana ny mpampiakaten'ny Senia Andriamatoa Soavandramartafika avy hatrany dia idirantsika ny votoatin'ny fandarana makasika an'izay hoe tany am-piandohana Andriamatoa Soavandramartafika anisy ny fampanantenana makasika ny resaka tablety angamba hoentintsika amin'izay ny ady hevitra amin'ity ariva ity hatramin'izao aloha izany marina ny teto Antananarivo ary betsaka ataontsika hoe ny taraina fa tsy nahazo an'izay tablety izay ho amin'ny resaka fanavaozana manontolo ny listim-pifidianana sy ny registra moa zany eo anivon'ny Senia izany manodididina raha ny antotanisa eto amiko manodididina ny 200,000 eo ny fokontany eto Madagasikara vitsy anefa amin'ny 3,000 eo no ataontsika hoe tablety voazara inona no mety hoe antony nahatonga an'izay elanelana sy fahabangana izay. Misaotra anao. Ny resaka tablety aloha marina avy hatrany fa tsy ny tablety no fototry ny fanaovana fanasana fidy fa ny tablety dia no heverina ho fitaovana hoentina manao tantsorika eo amin'ny fanasana fidy. Maninona ny hoe hoentina manao tantsorika? Ny tena tompon'antoka amin'ny fanatanterahana ny fanasana fidy dia ny voamery fotony ho an'ny mpanisa-pifidy na ny antsoina hoe commission locale de recensement des électeurs zany hoe CLRE eny anivon'ny fokontany. Le tablety dia tantsorika zany hoe na misy na tsisy ny tablety tsy ny fisian'ny tablety na tsy fisian'ny tablety no antoky ny fanatanterahana ny fanasana ny mpifidy fa izay hoe tantsorika izay. Hatrany am-pahandohana ihany koa nefa dia mafantatra fa tsy ahasahana ny hoe iray isaky ny fokontany le izy na 5 isaky ny fokontany fa 5,000 no heverina ampiasaina. Dikan'izay zany raha miteneninao teo nisan'ny fokontany eto Madagasikara dia misy elanelany be. Zay mahatonga anay miteny hoe tsy fototry ny fanatanterahana ny fanasana ny fidy ny tablety ary mazava ho azy fa amin'izao tsika amin'izao zao betsaka ozy ianao ny toerana tsy nahitana tablety fa tanteraka amin'ny ampahany betsaka ny fanasana ny fidy ka manamarina zany fa tsy fototry ny fanatanterahana ny fanoratana ny mpifidy ao anaty listra ny tablety tantsorika hoy ny antony moa zany dia nentina ahafahana manamora sy manao izay fomba anatsarana ny fandavorariana n'le fanasana ny tablety. Zany tsy midika hoe rehefa tsisy tablety dia tsy vita le izy dia nilazaiko teo fa ny ampahany betsaka amin'ny fanasana ny fidy dia azo atao hoe vita amin'izao tsika miteny izao. Makasika izay Andriamatoa Benjamin Rabemanatsoa isany nampiakapeo ihany koa nareo makasika an'io ny fikirakirana manontolo mihitsy ny resaka fifidianana. Misy 2,000 eo zany tsy voazara amin'le resaka tablety inona no mety ho antony zany hoe mazava-dehibe an'izay fampanantenana ataontsika hoe fampanantenana izay sy ny zavatra tsy tanteraka ao anatin'izay mahatonga anareo mampiakapeo anatin'le izy ihany koa. Ia, mety nisy ny fanazavana netiny avy ao amin'ny Senia fa iaho zany teverina kely rehefa misy ilay didim-panjakana 2,20 tsipika 7,700 izay nametraka na hoe tsy maintsy atao ny refonty satria ny fifidianana taom-pifidianana isika izao dia manomboka raha apetratsika hoe inona moa ny anjara andraikitry ny Senia dia ao anatin'ilay hoe processus électoral manomboka hatrany amin'ny fandrafetana ny listim-pifidianana ka hatrany amin'ny filazana ny vokatra vonjimaika. Eto zany zao dia efa mahatsapa sahady hoe vao manomboka raha niatrika fifidianana tamin'ny 2024
trany amin'ny 4 de efa nisy fampiofanana, nisy ilay atao hoe éducation sensibilisation any électeur. Tamin'ity fotoana ity zany a, zay ny pirofo anankiray hoe tsy de tsara homana ny fifidianana amin'ity 13 ity. Eo zany de misy hoe misy sahady ny tsy fampatombanana, misy ny fampanantenana hoe izara tablety 10,000, ianao tao ny teny hoe 3,000 ny tonga, nisy ny 2,000. Misy akony lehibe zay satria fampanantenana zany napetraka tany amin'ireo olona anisany an'ireo agent recenseur zany anisany mpifidy a, nefa ny zavatra hitantsika de ny teny misy teo hoe ny CLR zany, reo commission local de recensement des électeurs, ny fototsy ny fanasana mifidy. Am'izao fotoana zao tsika, io didim-panjakana io de nametraka hoe 3 volana no amitana azy, tsy vita tao anatin'ny 3 volana. Pirofo ray aloha zany zay a, tsy matianina zany fomba fiasan'ny CENI. Ny tarina ray volana io a, tsy ny agent recenseur intsony nanao azy fa niditra indray amin'ny CLR. Tonga ny famaranana vonjy maika teo, lay arretage provisoire, de hitantsika ny fimenomenoman'ny olona, ny fimenomana politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny tsy fatombana ny mpifidianana io. Ka miverina atsika zany hoe vao miainga sahady ve de efa tsy mahomby a izay fanaovana an'izay liste électorale zay. Ny tena izy amin'io manko de manova tanteraka. Tao aorian'ny voan'io didim-panjakana io a, de foana tanteraka ny liste électorale era Madagasikara. Fa manao an'ilay registre électoral national aloha tsika, de ao anatin'izay tsika mahita ny fitombon'ny mpifidy a, hoe voasoratra anarana, zay vao manao ny fitsinjarana ny isan'ny bureau de vote ampiasaina. Mahakasika an'izay Andriamatoa Soavandremary Tafika, ny eny anivon'ny ny CLR na ohatran'izay zany no ahafahantsika hoe manatanteraka an'izay refonte zay fa hoe tatsoroka ny tablety maro ihany koa tsy misy fiatraikany tsy atahorana reo ao anatin'izay. Le resaka fampanantenana ihany mantsy no tiako iverenana hoe maro loatra le fampanantenana, misy fiatraikany betsaka any anatin'le ataontsika hoe fanisana ny mpifidy ilay zavatra amin'izao fotoana izao satria ho arahantsika amiandalana eo moa no mahakasika an'izay ny olana ho tanisaina eo fa maro ny ataontsika hoe CLRE manao lasa hoe ataoko tontolo asa ao anatin'le izy misy ihany koa tsy namerina araka ny loharanom-baovao moa zany, tsy namerina ny listim-pifidianana, eo ihany koa tsy nandray karama, lasa le fampanantenana zany lasa tsisy tanteraka. Inona no mety hoe le izy lasa miala olana fotsiny nareo anatin'le zavatra hoe tatsoroka fotsiny le izy, nefa azo eritreretina fa isany ataontsika hoe fampandehanana fahanisian'le listim-pifidianana madio sy mangarara le zavatra, kanefa lazainareo fa tatsoroka fotsiny amin'izao fotoana izao. Tsy azoko le tiana tongavana amin'le hoe fampanantenana de tsy lavorary le listre ny mpifidy vokatry le fampanantenana tsy vita. Le fialana olana tsy fantatro hoe miala olana ve fanazavana no entiko. Raha ohatra tsika ka hanao fifidianana, raha misy fanofanana ao zany avantsika tsy nisy. Le fanofanana an'izy io satria misy ambaratongan'olona no tokony mena fanofanana. Raha ny olona andeha anisa mpifidiny tsy nahazo fanofanana de manaiky anao hoe misy akony any amin'ny fanatanterahana le fanisana mpifidy. Fanentanana angamba izy teo fa tsy fanofanana. Fanentanana ny olona. Fanofanana mantsy raha tsy diso amin'ny fandraisako azy. De zao ara no fanazavako voalohany le mpanisa mpifidy izay tompon'ny fikarakarana, le CLRE zany any vokotany, de nisy fanofanana. Ny fanentanana de okazava fa ny fanavaozana tanteraka ny listre mifidina ny refonte, lalàna manazava an'izay fa misy lalàna eo aminao de miangavy ambavakeo andraikitry ny rehetra. Azonao tsy hoe miala andraikitra ny CENI raha miteny an'izay fa manazava. Dikan'izay zany ary zay hatramin'izao tsika miteny zao ngamba afaka manamarina mpanaraka ny fandarana, tsika eto koa fa manamarina fa matoa ny antoko politika mirotsaka tsehatra bebe kokoa taty aorianan'ny volana janoary amin'ny fanentanana ny olona soratra anarana, dia noho ny fahatsapany an'izay maha-isan'ny tompona andraikitra azy amin'ny fanentanana izay. Talohan'izay mantsy raha le 3 volana voalohany resahantsika de nisy mihitsy ny antoko politika tena nanentana ny olona tsy soratra anarana. Ty mananao eny enao no miteny zay fa za tsy voatery teny an'izay fa manazava isan'ny nanentana ny olona tsy soratra anarana. De tsika vera ohatra hoe misy ampahan'olona sahala amin'ny eto Antananarivo zao misy ampahan'olona tsy nisoratra anarana de hoe ny CENI no nampanantena de satria ny fampanantenan'ny CENI natonga an'le olona tsy nisoratra anarana. Mba tokony ahatsapa-tena daholo koa tsika hoe nananandraikitra tao anatin'izay zavatra zay. Nisy antoko-pivavahana nanao an'izay koa hoe ny fanjakan'ny tany zany tsy ilaintsika fa fanjakan'ny lanitra ihany. Etsakilany raha le fanentanana no resahana
ohatra fotsiny hoe ny firaisamam-pirenena koa de isan'ny tomponatoko ao anatin'ny fanentanana ny olona rehetra zay tsara sitrapo de tokony nandray anjara atao anatin'ny fanentanana. Zay tsy milaza ho tsy milaza mihitsy aho hoe tsy tomponandraikitra am'zany seny fa le fanentanana resantsika ny tiako marina satria eto amintsika eto mantsy raha vao misy aotra faingo aotra isan-jato tsy tanteraka aotra faingo aotra ray isan-jato tsy tanteraka de tena ngeza be iny tsy fahatombanana aotra faingo aotra ray isan-jato iny amina zavatra anankiray za tsy miresaka fividianana fa amin'ny zavatra kapobeny ary raha misy ho an'ny sokajin'olona sasany zay ho an'ny sokajin'olona sasany indray na 500 isan-jato raha tsy tanteraka de mety foana io ka zay fomba fijery anakiroa atao hoe mifanohatra zay de fomba fiteninay azy moa amin'ny sehatra zay nisy anay de hoe molobolany ray mihodidina ihany tsy voatery ny extrême droite na ny ilany akavanana na ny extrême gauche na ny ilany akavia no tsy maintsy marina fa ny extrémisme de samy tsy mahasoa zay le molobolany mety azontsika angamba ny teny gasy hoe molobolany ka ray mihodidina ihany. Matsapa ve zany nareo seni fa nisy zay fanentanana avy aminareo zay satria alasa ny tompona andraikitra nanao zay azafady kosa aloha matoa am'izao tsika amin'ny teny zao efa mananika ny folo tapitrisa ny oatra amin'ny folo tapitrisa moa raha marina ny soratra anarana fa nisy an'ireo le fanamarinana natao dia nisy ny ena zay satria nisy an'le tsy fahatombanana ny ana manodidina ny fito alina sy telo etsy angamba le anomalie na le hoe tsy fahatombanana reo tsy hoe diso na hoe inona no natonga an'ireo na hoe nivokatra ny fanentanana tsy nisy no natonga an'ireo anomalie reo fa raisiko ohatra hoe ny anarako zao andre maritafika de andre mary fitaka amin'ny voasoratra ao ny taona naterahako ohatra hoe tamin'ny taona 770 fa tsy voasoratra ao le hoe ray janoary 770 efa hoe vers 1970 de efa nilavany le rindram-baiko zay dikan'izay zany eo ankapobeny ny antsona hoe tsy fahatombanana zay raha ny laharan-karam-panondrotsika 12 ny isan'ny laharan-karam-panondro raha tsy diso ahako raha vo ny ray am'ireo fotsiny ny latsaka zany hoe 1/12 de efa lavany rindram-baiko zay vokatry ny tsy fanentanana ve zay de reo lay ataontsika hoe tsy fahatombanandreo mbola naverina any amin'ny fokotany reo no amarinina hoe taizany nisy fahadisoana vokatry le fanisana tany ny takelaka ve ka ny tiako tenena de tsotra ny senia namaritra hoe 5 tapitrisa any hoaniny tokony isampividy voasoatra anarana amin'ity fanavaozana tanteraka ty 13 manina moa ny 13 na 5 tapitrisa heverina fa 7 tapitrisa ny voalaza fa isamponina eto ka raha ny fenitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de hoe ny atsasaky ny isamponina ny tokony ho isan'ny mpividy ao azontsika tsara eo ho an'ny mpanaraka politika sasatsasany zay azoko atao mihitsy milaza azy hoe tsy tsara sitrapo de zao ny zavatra mitranga raisy ny antendrony le hoe 5 tapitrisa ka rehefa hifarana tanteraka ny lisitry mpividy any amin'ny volana jonany ka latsaka roa le 5 tapitrisa ty tsy mahay le seni raha mihoatra ray 5 de tady angalabato ny seni ho an'ny andaniny indray le zay le molobolany teniko hoe ny ilany avisy ny ilany kavanana na misy fahadisoana 50 isan-jato io ny tena izy tsy misy adevitra fa ka zay zavatra tsy mahasoa ny mahasoa de zao matoa ny seni manentana hatramin'izao hoe andao raha manara-maso le zavatra atao fa asahina lehibe nge zany azony seni nataony no nanao hoe na nisy an'izany anomalie sy tsy mahatombana zany na tsy nisy avy aloha fotsiny am'izao fa nisy am'vonjetsika azo natao mihitsy ny nanao hoe mikipy de hoe rehefa tonga ny fividianana de zay anomalie any anomalie fa matoa ny seni nanentana fantatry ny seni tsara mihitsy ny mety isiny tsy fahatombanana vokatry zay nazaiko zay hoe anarana mety hodiso ny laharan-karam-panondro mety miverina zany aloha misy ary raha ohatra ka nanaraka tsara amin'ny vaovao tsika tamin'ny fotoanandro ny fanymaritana ny antsony hoe doublon de ny fiverimberena ny laharan-karam-panondro tsy fantatro na diso ahako raha manazava an'izany tsika telo mirahalahy reto possible mety naharaka mpanondro tsika telo mirahalahy reto tsy mitovy zay laharan-karam-panondrotsika telo mirahalahy zay ve mifitoviny zay ve midika hoe ianao afaka mifidindrona indimy izy afaka mifidindrona indimy za afaka mifidindrona indimy ho avy am'izay matsika andre matoa zany manazava le izy hoe raha latsaka roa fotsiny de efa
misy zavatra tsy momanao mihoatra ray fotsiny de efa misy zavatra zao ao niezaka zany matoa zay manentana hoe andao raha namanara-maso le zavatra satria ny fahadosoana fahatombanana tsy misy tombon'ny tany ny hoe tonga lafatra fa tsy maintsy misy de zao mba hahafahana mialanenina azahoana ny zavatra faran'zay tratry ny hery rehetra mifanandrifindrify am'ilay antsoina hoe fahamarinana za tsy milaza mihitsy hoe tany afokotany iksana zaida nisy CLRE nandalo fotsiny tao amina tranon'olona anankiray satria zany koa ma tsy misy miteny hoe lalovana fotsiny satria fantatra fa tsy hifidy an'le mpitondra le tsy manamarina an'izany mihitsy zay fa ny zavatra misy de tsy hoe kory hoe ny zavatra tranga tahaka zany no anaovana ankapoben'ny raharaha na hoe généralisena mety sanatry ny vava zavatra pisy ny mpikambana ao anatin'ny CLRE sy ny olona mifanolobodirindrina aminy manana olana na mifamafana tokotany fotsiny araha mampifanolobodirindrina de iny famafana tokotany niteraka olana teo am'le olona mpifanolobodirindrina iny no tonga hatrany amin'ny fanisana mpifidy de za mive de ampidirantsika andraikitra ara-politika ny atao hoe ny distrika ohatra na ny CENI ohatra na ny commune ohatra na ny eo amin'ny fokotany satria le olana ara-piarahamonina teo amin'ny mpifanolobodirindrina nohony tsy famafana tokotany niteraka an'le olon'ny CLRE tsy naka an'le listre le mpifidy tao am'le olona mifanolobodirindrina aminy satria manana olana tsy resaka politika le olana fa resaka famafana tokotany ka ny tiako tenena de tsotra tsika miteny hoe maro za tsy manao hoe vitsina maro fa raha miohatra amin'inona moa le maro eo am'izay lafin-javatra zay ny lafin-javatra misy zay tsy manda mihitsy na meta remarka teo hoe telo hoe tsy mahery ny isan'ny tsy fahatombanana tao anatin'le listra mivoaka vonjomaika teo Resaka miverina amin'ny resaka amin'izay tsika rehefa eo Andriamatoa mpampiakaten'ny CENI fa hitodika kely ato amin'ny Andriamatoa tompony andraikitra ny fifidianana ny fianaratsoany mahakasika an'izay resaka fanentanana izay totry ny saika lasa hoe mandehany amin'ny resaka hoe andao hiara entana ianareo indrindra moa zany natokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao no ataontsika hoe lasa zay ny fatsapanareo azy hoe lasa manao ny anjara andraikitra misalovany any andraikitry ny CENI amin'izao fotoana izao mahatsapa ve nareo fa misy zay fanentanana hoentin'ny CENI zay akoatran'izay hoe miantso ny tompony andraikitra rehetra ya ilay resako tany amin'ny voalohany manko de mikasika an'le hoe fanentanana ny olona sy fanabeazana ny olona mahakasika ny élection tsy misy zany zay nataon'ny CENI tsy nisy zay ohatra fotsiny anankiray eny mba misy ny cadre de concertation au niveau na district isaky ny roa volana ohatrany tsy nahaino an'izay namana soavina le ohatrany tsy nare hoe tena tsy nare sa ohatrany tsy nare tsy nare mihitsy satria voantso zany le tsy nare ve tena hoe zay hoe tena marina voantso ny atoko manko rehefa misy zavatra atao eny anivon'ny district za zao isan'ny tany fianaratsoa fa tsy tany amin'ny district manodidina tao amin'ny chef-lieu régional kely aloha fa le fomba fiasa matsy eritreretintsika le fomba fiasa fa hoe ny CENI fohy be ny tokony anentana hatrany amin'ny fokotany misy misy ratsa mangaiky an'ny CENI hatrany fotony de reny ve tsy afaka mampiantso tsisy directive avy nampiantso reny ary zay nanto zay ny tety faritra ny CENI fohy be de iny fitetezam-paritra nataona iny no karazany hoe misandrahaka indray rehefa avy eo ny avy eo amin'ny faritra midina amin'ny district ny district midina any amin'ny ratsa mangaiky sisy ka za tsy manao hoe 10 isan-jato nolazainao fa za kosa milaza hoe tsy marina tsy voatery ho 10 isan-jato zay fa misy fahamarinany any hoe nisy le fanentanana matoa am'izao tsika amin'ny teny zao mihoatra amin'ny folo tapitrisa ny olona ny soratra anarana na diso daholo ary reo folo tapitrisy reo de matoa reo olona folo tapitrisy reo ny soratra anarana nisy fientanana zany tao matoa nisy fanoratana anarana nataon'ny CLRE de nisy fientanana zany tao ary nisy toromarika anapitaina fa raha ohatra ka tsisy fanentanana matsy namany hoe tsy nisy na toromarika ary de na le olona anoratra mpifidy na le olona hosoratana samy mipetrapotsiny fa tsy nisy nanao raha izy kely am'izay manko am'le hoe samy hafa ny fanentanana de hafa le toromarika ndray zany instruction fa ndray sensibilisation eny zany ny havana apetratsika eo zay fa ny zava-dehibe io zay anao teo hoe norme zany raisam-pirenena hoe tokony ny atsasa manila ny mponina zany tokony voasoratra anatin'ny lisy mpifidianana ny teny anao teo hoe folo tapitrisa izy zao tsika zany anenjika le telo amin'ny folo tapitrisa ao anatina ray volana inona ny mode opératoire ataonareo atratrarana an'izay aloha satria any amin'ny juin any misy zany ny arretage définitive any amin'ny mai fa hoe mois de juin zany vao tena nivoaka ho tratra ve zay zavatra misy any eny fifidianana tamin'ny 2018 latsaka kely nio ny voasoratra anarana raha tsy diso 9
zany hoe 4% zany a zay tapy isoratana anaran'ny olona zay ny zavatra andrasantsika manko hoe toro namana soava de tsotra hoe ahoana ny ananana liste électorale crédible mba isiny apaisement politique satria raha sanatriny zay teo ane zao raha ataotsika hoe ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana 2024 raha tambatsika ny totalim-bato tsy stable ihany le fanjakana raha ny totaly nisa par rapport ny olona voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana tsy verina amin'iny tsika fa hoe inona no atao raha ny tokotima manokana de niezaka manetana ny olona ao anatin'ny anjara ndraikitry ny parti politika ny manetana ny olona isoratra de ny manao an'izay ny tokotiky Madagasikara ny atoko sasany a samy manana ny fomba fiasany io tsy haitsika fa ny tanjona eto de hoe ahoana ary ny ananatsika fifidianana manaraka ny fenitra demokratika madio mangarahara ary ekeny rehetra ireo roa reo ihany ane zany no editsika hevitra eto hoe nareo tompona ndraikitsy ny seny mbola mety maromaro ny lesahana makasika ny seny ny tenareo teo hoe nisy ihany ny fanentanana matotonga ka tsy zay a lay didim-panjakana navoaka hoe visite de ménage no atao ny agent rechercheur de ny asa zany araky voateny teo nisy ane tsy voalohany karama tsy complet ny fitaovana ny asana ny tablety nefa nahita n'izay folo tapitry zay tsika ianao teo mbola nanamarina fa nisy telo etsy sahady ny tsitomombana io mety hoe de faute d'écriture ve sa inona manana ny sira sy ny sidy eny seny any zany any amin'ny alalana saisie zany so de tsy matianina indray ny mpanao saisie satria amin'ny alalana reçu ohatra ty zao ny amitsiny netiko de ity ve atao saisie mazava tsara ny soratra de mbola izy tsy pelina diso amin'ny kara-panondro araky ny teninao inona moa no nateraka resabety amin'ny 2018 aloha doublon kara-panondro ray miverina inefapolo de ozy ianao hoe misy souci ve zay amina fifidianana misy souci zay a mbola iresaka atsika ny ratsa mangaiky any CNI iresaka atsika ny mambovoakandrinambaiko ny CNI tam'ty eo amin'ny eninalina eo zay no hita am'izao eninalina hitanao zany zay zany de efa indisy anankiray hoe tsy tomombana le izy a fa inona ny anatsarana azy zay indrindra fomba famaritanao le izy a za ko tsy mandaha an'le hoe tsy fahatomombanana za hoa tsy milaza hoe tomombana zato isan-jato fa raha miohatra tomombana kosa asa généralisena kosa le izy ny atao hoe tsy tomombana be dehibe mantsy hoe généralisé amiko de hoe mihoatra ny 50 isan-jato ny tsy fahatomombanana za kosa ohatrany tsy mino hoe na mbola ao anatin'ny fanaraha-maso azy tsika zao ohatrany tsy mino hoe mihoatra ny 50 isan-jaton'ny listra vonjomaika voaku ve ny tsy tomombana mialohany idiratsika akoatran'le taty amin'ny efa hitanay tao anatin'ny rindram-baiko zany efa miresaka am'izay tsy fahatomombanana be dehibe zay tsika de andeha angamba aloha raha tsika ity fanadiadina nataon'ny mpanao gazety ity makasika an'ireo tsy fahatomombanana maro samihafa asombony ihany a asombony ataotsika hoe eo amin'ny ray isan-jaton'ny olana angambany amin'ny faritra maro no ezahana natambatra atao anatin'ity fanadiadiny ity andeha arahantsika vetivety aloha zay de miverina ety antsika aveo tam'ty taon'ity sepoko tany a mbola tsy nandray tampo-karama moa fa zay tsy nikarama de zay zany mba hitahitany hoe avoy an'izay de nisy mpampahantenana koa hoe ivoaka ny ame volany CNI a tsy mena tsy mpao amin'ny radio ary moa efa hoe tsy manam-bola ny CNI fa mba ataovy avoakany ihany de nisy an'lenanao copie kara-panondro fo be azavona mahazo an'ity a de hoe mois de février de hatramin'izao tsika efa mois d'avril mbola tsisy koa le vola fa fa mivadiny efa maty ny voasoratra za zao tsy tafiditra nefa de ohatra nalahelo aho satria ho ampidirimany anaty réclamation a nalahelo aho zany hoe ahoany za eto potony eto a nalatsaka ry zareo za nefa ny nahazo an'le taratasy taloha zay nanao an'le anaram-pifidy a tena hoe ny pokotany mihitsy ny mandray an-tanana an'le izy tena hoe tsy nisy latsaka tsy nisy doublon fa faute d'orthographe n'le anaran'olona sisa noany de am'izao fotoana zao nefa ny tia mampime be mialatsiny am'le fomba fiteny fa raha ohatra raha izao zany raha amiko zany a maninona moa raha ajanona any ty de atao makaty tsirairay ny olona de manoratra ny anarany ohatran'le taloha iny a tsisy diso mahitsy ary ny olonay a fantatray de afaka miteny zay hoe nareo a fa am'izao zany a ato a tena manahira fa reto zany anaran'olona avy any fokotany hafa
Zany izy ko mihinana anjeva ihany reto fa any fototany aho dia tsy fantatra zao ireo a tafiditra amin'ny fototany tena misy e zany mbola hoentina anaiky reto zany amin'ny fototany hafa zay tena mety tena mety zay atonona tany atany zay tamin'ny recensement marina daholo ny zavatra soratana zany nefa mivoaka ty amin'ny lista diso daholo dia nanomboka izay ny asa nanara-maso ny tsirairay ilay izy moa olona population eto fatabatatra ty olona ty le efa maty ty mifindra-monina fa misy tena efa nisoratana mihitsy mibetsaka efa voasoratra tamin'ny oktobra sasany novambra sasany desambra sasany fa mbola lazainy fa tsy voasoratra ihany ka tsy hitako tsony moa zany le fomba fiasany ihany zany hoe efa mazava ny le tiany lazainy ireto olona sisa ireto dia tsy tafiditra ao anatin'ilay lista ho alefa ny rehefa avy eo amatsy an'ireto noho izany verife ozy zavatra nisy aloha zao a mpikambana timy mahefatra no nisoratana ny anarana nanoratra anarana nameny fisy a reto zao ny fisy sy ny kara-panondrany kanefa izy a tsy atao anaty lisy mpifidianana zay zany ny zavatra tsapa anankiray hoe reto mpikambana tima efatra zao no nijerenay teto izy efatra samy tsisy ao anaty lisy mpifidianana nefa nameny fisy tsara izy de reto ny kara-panondro sy misosina ananana voasoratra ato de hoe lisitra ireo olom-pirenena mbola tokony entanina isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana de ato arina ato a de milaza mihitsy le arete zany le aretazyn'le izy hoe nofaranana ho 700 ny isan'ny mpifidy amin'ity lisitra ity zany hoe 370 zany reto olona reto a mbola tsy voasoratra anarana fa nahazo an'ity listy rehefa nanontaniana moa tetỳ amin'ny fokotany hoe ahoana ny nafantaranareo an'reto olona tokony mbola hoentaniny reto de namaly izy hoe avy any amin'ny CNI ty listy ty fa tsy zareo no nanao azy de ny antony fisian'le lista ozy de hoe ho amarinina ato amin'ny fokotany raha ato anaty lista raha efa ao le olona raha tsy ao le olona dia hosoratana ato anatin'le carnet ka zay zavatra zay a ilaina ny fitondran'ny CNI fanazavana am'izay zavatra zay satria mampiteraka aia be zany hoe avaizy ty listy ty no tonga mivantany ety amin'ny fokotany maninona ny ety amin'ny fokotany ny amena mission anentana ny reto olona reto de izy reto olona reto ahoana no ahafahana hoe hosoratanao anatin'le carnet reto rehefa avy eo hosoratanao anaty lisy mpifidianana ve zany ty listy ty raha ohatra zegny hita ao rô olo ty mbala eto afaka ampidirina izy de tsy maintsy kahigna fa fokotany anankiray koa zany zao tia eto Begavo 1 eto Ambanja de ahitantsika nyty hoe listre olom-pirenena mbola tokony entanina isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana misy pejy efapolo pejy 770 ny ato zany hoe maro le olona ato anatin'izy ity rehefa antanina ny chef fokotany de adjoint de mitovy de mivaly tena tamin'ny chef fokotany ny anay farany hoe tsy lisitra avy aty amin'ny fokotany izy ity fa ny CNI nandefan'izy ity de ty amin'ny fokotany anaovana fanadihadiana le olona ary hosoratana ao anaty lisy mpifidianana raha mbola ao ny anarany avaizany nazahoany CNI an'ity lista ity aleo ny CNI tena hitondra fanazavana mbola mampiasa ny ralina ve zany ny CNI nampiasa ny lisy mpifidianana teo aloha ve zany ny CNI ho ampiasaina anaovana ny refonty fa raha araka ny lalàna tsy miconsidere an'izany zavatra teo aloha zany tsony fa tokony miainga vida mihitsy zany tena hoe manao recensement de à partir na recensement no afahana manoratra ny anaran'ny olom-pirenena ao anaty lisy mpifidianana tsy misy zavatra tokony haingana fa mahagaga ny fisian'izao lista zao ety ary zay de mametraka foana ny aya amin'ny fomba fiasa satria averiko ihany ny mpikambana zay tena manana ny sosy zany hoe tena nisoratra anarana tsy ao anaty lisy mpifidianana fa ny misy anarana ndray midina avy any amin'ny sedy tonga ety amin'ny fokotany hoe anaovany fanadihadiana ahafahana manoratra n'le olona ao anaty lisy mpifidianana soratra ato mihitsy ny filohan'ny CNI manao sonian'ity araka ireny fanadihadiana reny Andriamatoa Soavandriamartafika mpampakaten'ny CNI maro ny olana efa nresaka olantsika teo de hiditra amin'izay olana zay akoatr'izay ihany koa tany Maivatanàna sy Ambanja ilay narahantsika teo nahitany sekretera jeneralina tokotiko Madagasikara mikasika ny fisina lisitra manokana hijerena ny mahakasika an'izay hoe olona tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny zavatra tsikaritra nefany maro ataontsika hoe saika mananika ny 900 avokoa ny any amin'ny faritra fa ny eto Antananarivo indrindra moa Antananarivo Analamanga moa zany sy ny toerana maromaro vitsivitsy ny hena
nidiny zay tahan'ny olona tafiditra ao anatin'le spifitana zay akoatra ny olana maro samihafa efa voalaza teo inona ny mety ho antony fa maninona ny misy an'izay any amin'ny tany ataontsika hoe lavitra andrina any lavitra anareo eto amin'ny foibe fa ny eto toerana be deabe ny tsy tafiditra be deabe ny tsy misaotra anana tsisy zay fanentanana manokana zay be deabe ozy ianao tsy tafiditra be deabe tsy misoratra anarana tsisy le fanentanao za kosa aloha dia milaza aminao fa misy ny fanentanany eto Antananarivo misy ny fanentanany indrindra satria eto nisan'ny le betsaka tiana raisanapolo aoka sina vala famaritana fa ohatran'ny mafinaritra le miteny hoe be deabe na hoe kely loatra be deabe raha mihoatra amin'iny na kely loatra raha mihoatra amin'iny azadonina fa ny eto Antananarivo antapitrisany isan'ny an'ny eto any amina distrika anankiray mety analina netsiny le isan'olona ka raha miteny be deabe ianao mihoatra amin'le antapitrisany firy zay be deabe zay raha miteny kely ianao mihoatra amin'le analiny firy zay kely zay rehefa miresaka zany tsika dia asiana mba zavatra hoe farafahakeliny fototra ihany ny eto Antananarivo dia mazava ho azy nisan'ny nandaitra le fandava voalohany ny fanisana mpifidy tsy antery fa fandresen-dahatra no azo atao araka ny teniko teo nisy rafim-pivavahana nanentana ny olo tsy ilayntsika izany fanjakan'ny tany zany fa fanjakan'ny lanitra ihany tsy afaka manery an'le olona mihitsy sika hoe tsy maintsy misoratra mpifidy ianao fa fanentana natao nanao an'izany zay ohatra raha io resaka fivavahana io resantsika teny amin'ny faritra avaradrano teny mifanehitra tamin'le tompona andraikitra le mpitondra fivavahana atao amin'le fiangonana dia ndresena izy mihitsy avy eo rehefa resy lahatra nanentana ny olona atao amin'ny fiangonana saingy zao tsy ho aro vitanao daholo mitety an'ireo fiangonana manana an'izay fomba fijery zay fa fanentana kabeny no atao sy izay heverina fa ahafahana mampafantatra ny any anivon'ny fiarahamonina ny ezaka tokony iarahamanao ka raha miresaka tsika eto Antananarivo latsaka mihoatra amin'inona dia vokatray zavatra ary akoatr'izay misy amin'ireo mponina zay nietreritra hoe fansoratra anarana tany amin'le fanavaozana isa-taona na le ralina no mbola tsy no nietreritra hoe efa misoratra zany dia tsy misoratra atao anatin'le refonte na le fanavaozana tanteraka etsakilany raha mihoatra amin'ny faritra hafa izay ataoko hoe anetsiny na analy ny mponina any raha ny eto Antananarivo izay antapitrisany dia zao mbola betsaka amin'ny olona tokoa mbola tsy manakara-panondro za zao isa mipetraka eny amin'ny faritra ivo ary nitantana fokotany tamin'izany faritra nisanay izany ny ray aman-dreniko hatramin'ny taona 5 tamin'ny taona 7 ny tenako mbola zazakely dia efa nanaraka tsara an'izany hoe fanaovana ny lisy-pifidianana fiche individueliny zany zany hoe raha traikefa zany tsy laza mahinona ny tena fa nahita an'izany tiako tenenina dia hoe maro amponina eto Madagasikara mbola tsy manan-kara-panondro na nisy aza amin'ny fanentanana amin'ny anaovana zany hoe kara-panondro faobe sy ny jugement supplétif zany tsy fanomezantsiny zany fa zay le zava-misy ka raha mihoatra amin'le zavatra mitranga amin'le isam-ponina kabeny na le isam-pifidy akabeny tokony isoratra ao anatin'le le faritra tiako tenenina hoe na distrika na commune na fokotany dia tokony jerena zany hoe raha ohatra folo ny isan'ny olona tsy nahazo kara-panondro tao zay folo zay raha mihoatra amin'le mponina ao anatin'ny fokotany io mety ho 500 isan-jato ohatra aty Antananarivo izy 5,000 ny isan'ny olona tsy nanan-kara-panondro raha mihoatra mponina rehetrarehetra eto Antananarivo mety 3 isan-jato dia iza raha betsaka amintsika ny 500 isan-jato any amin'le mponina vitsim-ponina sa le 3 isan-jato aty amin'ny olona be mponina na mifanohatra amin'izay koa raha raisina ny mifamadika aminy ka zay lazako hoe misy fototra tokony haingana rehefa miresaka tsika hoe be na kely mba tsy ho sanatry isika mpanao gazety indray no andoto ny eritreritry ny mpiaramonina ka miresaka ohatra le namantsika tamin'ny fanadihadiana teo na secrétaire général ny ty manoatra zany le lista ny tanjon'ny seny dia hoe zay olo-pirenena feno 80 taona ka mbola mahafeno ny fepetra dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny fidy raha ohatra ka anao amboletra ny seny tsy nampanao an'ireny hoe mba jereo kely fa ohatra misy rakoto tao amin'ny loa asan-diso ohatra nefa tsy hita tao anaty lisitra mbola ao ve rakoto sa tsy eo tsony alanenina hoe raha mbola ao rakoto dia entano izy hiditra ao anatin'ny lisitra fa azona taona nanao hoe na ao rakoto na tsao dia ampidiro ao anaty lisitra fa maninona ny any amin'ny faritra no misy an'izay fa tsisy an'izay misy eto Antananarivo rakoto misy eto ianao mety tsy nahazo vaovao fa misy an'izany era Madagasikara toromarika kapobeny zany dia faharoa manaraka zay le fanontanianao matsotra midika hoe
tsy mananjo etanina ve ny teto Antananarivo sa ninina tsy etanina ny teto Antananarivo raha mihoatra any amin'ny faritra fa maninana any amin'ny faritra no etanina. Raha manana io raha-pirenena io tsy jerevana mihitsy hoe ty ve tim na ty ve tsy tim moa no nasongadiny le vaovaontsika teo ohatra ny ty ilaza hoe ny tim zany de ho asorinao anatin'ny listre mifidy misy olona tsy tim koa mitaraina tsy koa le izy teo ny raha nijeren'le fanadiadiana teo tam'le sary teo nzatra remarika voalohany teo aloha de hoe misy ny olona efa maty mbola voasoratra enitsika teo zay. Faharoa hoe maninona araka an'le didim-panjakana ny resako tery lome namana soava de hoe rehefa manomboka lay refonte lay fanisanany mponina zany ny mpifidy de foana tanteraka ny lisy mpifidianana sy misy rehetra. Avy aiza zany nahitany senia anio isa omena ny fokotany mifamadika mako tokony ny fokotany no manome hoe tia no hitanay de ataovinareo ao anatiny fomba fiasa zany ny havana avy aiza le lista neno antaniny hoe avy aiza ny tanjon'ny senia araky nazavaiko atsika teo ny foto-kevitry ny senia de hoe itsika telo ny rahalahy reto zao mino fa efa feno 12 taona sika telo ny rahalahy reto mino fa mahafen'ny fepetra hahampifidy atsika de ny foto-kevitra de hoe ahoana ny fomba ahafahantsika telo ny rahalahy reto voasoratra ao anatin'ny listre mpifidy azavaiko kely ary azo natao azavaiko vetivety aloha satria mifampitoly izy le mode opératoire misy karazany telo ny anankiray zany le hoe visite de ménage aloha natao ny mpanisa mpifidy ny anankiray indray hoe zay tsy tratra ao an-trano mamonjy ny borao fokotany de ny fahatelo zay feno taona amity taona manomboka 13 ty zay zany no tokony hiditra ao anatin'ny listre. Avy aiza ny nahitanareo an'lay liste nisy 300 teo nisy 700 teo nisy firy iny zany niteraka ahy araky ny tenin'ny namana teo inona moa no tokony ampiteraka ahy an'le izy azavao avy aiza ny nahitanareo an'le anaran'le olona feno 7 ny fiaviany iny aloha amiko avy aiza tsy any maika fa hoe inona ny tokony ho ahy ateraka tsy maintsy le source ahoana nisy feno taona sahady 700 iny listre le namenandry zareo iny ve anaovana fanadidina anaovana fanetanana iny ve tafiditra ao anatin'ny listre le natao famaranana vonjomaika ka hoe olona tsy izy reo de nampidirina ankerina raha tsy ao ozy izy de ao ampidirina zany fanadiadiana amle enoy tsara le fanadiale reportage teo hoe entany le olona hoe mba makanisana reo amin'ny fokotany ny soatra anara fa ianao mbola tsy ao raha ny tena izy mako tsy tokony misy lista iaingy avy any ambony avy aty amin'ny fotony ny lista hoe ty ny olona tsy voasoratra feno taona ato amin'ny fokotany misy fa maninona mifamadika avy any ambony ndray any hoe ty misy listra nisy fanetanana natao tany amin'ny fokotany satria ny fokotany manana listre ny mponina nisy fanetanana natao tany de iny fanetanana iny no nanaovana fitsiriana hoe izavy le olona eo fokotany eny eosatsika miala miteny zay tiantenena ny fomba fiasa de zay hoe ny tanjona de hoe iza ny olo-perenena feno 12 taona ka resy lahatra tokony isoratra ao anatin'ny fidina feno fepetra de nisoratra izy fa tsy hoe ny tanjona de ny ahafenao ny listre io anentsika telo ambe folo tapitra izy ave ny tanjona mety mahavita mihoatra an'io inge raha ohatra ka nieritreritrareo no tanterahany zany eritreritrareo zany ny tanterahana hoe ty iseny ity de manao zavatra tsy ara-pahamarina ary inona mahatonga na iseny hitanao hoe inona mahatonga na iseny anentana atsika rehetra arao maso le izy io zao resaka olona fanaraha-maso izy io manomboka fanaraha-maso zao inona mahatonga le hoe le maty oviana aloha le olona eno amatoviana le olona satria zao raha soatra anara tamin'ny volana oktobra le olona na tamin'ny novambra na tamin'ny desambra mety maty izy aty amin'ny volana febroary ohatra za tsy manao hoe zay tsy mety misy ny fanaraha-maso no ahafahana manamarina fa hoe ty olony ty efa maty ka tokony asorina ary mananjoany zany ny olo-pirenena na za zao na ena zao afaka mijery hoe rakoto tya efa maty de zay le réclamation mba asory de tsika koa afaka miteny tsy ny anarako ihany fa ny anaran'olona hafa koa afaka verina amle fanontaniana totra tsikakoato nefa tokony isy satria misy manaraka atsika aino io hoe avy aiza le lista 100 300 700 izy teo ny voan'lay hoe avy any amin'ny seni ny seni ve manana droit hamoaka ny liste ny olona feno taona nataotsika eo amin'ny fokotany maninona ke raha atao assemblée générale ny fokotany azo natao zany ary nisy nanao za zao isaky manetana le fanantaranao tadiavitsika za zao isaky manetana de izy miaingy am'le foto-kevitry ny senia hoe zay olona feno valima teo tokony hitao anatin'ny voasoratra anatin'ny listre de ozy ahako misy fokotany tsy manana barao-pokotany am'le resaka hoe makeny amin'ny fokotany zany
famaritana anazy io koa mantsy mila fatarina hoe le fokotany ve le brao ve no resahantsika sa le rafitra satria raha brao no resatrika misy fokotany tsy manana brao de za zao no miteny hoe ny mahazatra amin'ny faritra sasany eny ambodikily no mifampiresaka rehefa tolatolakandro iny avy azy de raha ohatra mifampiresaka eny ambodikily ny fanetana eny raisina de satria ve tsy fokotany tsy brao-pokotany de ho lavina ny any amin'ny toerana sasany any amin'ny trampokonao satria zay misy eo am'le fokotany ny tanjona de hoe ahoana ny fomba ahafahana manoratra ny anaram-pifidy ao anatin'ny lisitry mpifidy ka mafen'ny fepetra le olona fa tsy hoe ahoana ny fomba anliana ny anaran'ny olona tsy ao anatin'ny apetratsika aloha izany satria tsy voavaly mazava aloha hoe avy aizany ny poirana avy aizany nahitany seniany le lista faharoa nisy nanazava teo hoe ny olona raha 5 izy ao tokantrano nazo an'ity ny efatra sy tafiditra inona indray fanazavanao am'izay nakaiza le efatra ka io efatra lasako an'io nge mety zay nge le lazaiko anao hoe nisy tsy fahatombanana ray mety tafiditra atao anatin'le telo etsy maiky zany ianao aloha misy tsy fahatombanana zay nge zany eny nanao an'izay conférence point de presse zay hoe telo etsy mahery le tsy fahatombanana rehefa natao ndrindrambaiko de reo telo etsy hoe zany tsy maintsy amarinina nay fantanina daladala andraso aloha satria ny agent rechercheur mifampitohy mako raha ataotsika hoe mahita olona ray ohatry zao izy de mahazo 300 isaky ny mpifidy zany de sao de tsy le vola voaloary de nately ny efatra sao de any le olana ka zay ny anarahantsika maso azy zoky azonay senina tao any nanao hoe avy aloha fotsiny any reo fa ny 5 etsy telo ambe folo tapitrisa ny tanjonsika fa araky ny teninao teo zay ombonako aminao ny hoe ny tanjona de ny ananana lisitry mpifidy madio mba ara-pahamarinana ny zay zavatra zay manosika anay na manery anay amin'ny feo fieritretanay ndao anao an'ity dinganyity zy manentana ny olona hoe arao maso le zavatra mba ahafahana mifanitsy mba ahafahana manarina ny lesoka sisisisisy iny zany le mahatonga an'le ahy fotsiny hoe avy aiza le lista omenareo ny fokotany iny ngamba ataotsika entre parenthèse eo mba tsy halavany débat satria tsy voavalin'ny namana soava mihitsy manko le izy hoe avy aiza no nipoiran'le izy mifamadiko izy hoe ny aty ambany manolotra lista fomba fiasa ho afa tsy hoe tsy mamaly fomba fiasa io raha zoky raha ohatra ianao zay nakatany amin'ny fokotany za manko efa mba nendraikitra asana fokotany nenao ne manahirana amin'ny miadevitra man'izay zao hoe ny eritreritro ny terenao marina eo amin'ny fanatanterahana any raharaha tsy alaova tsika mametraka foto-kevitra iangana-misy ny resantsika fa tsy neritreritra koa ny zava-misy iainatsika araky le fanadiadiana teo foto-kevitra anankiray miainga amin'iny de ino no ezahana zay ampahomby azy hoe ny tanjona foto-kevitra mibaiko de hoe ny olo-pirenena fehivalony vita hoe mahafen'ny fepetra tokony ho hita soritra ao anatin'ny lisitry ny fedy de natonga nanaka an'le ohatra hoe misy fokotany tsy mana bro-pokotany karaha teny ambodikily ve le fokon'olona no ny famory satria zay le eo am'le fomba-tany de diso ve izy de le olona manana an'le rosi ary le olona manana tapakila ty sy tafiditra inona fanazavany namana le olona manana an'le rosi na tsy le sosoka tsy tafiditra mety misy ho ao anatin'le tsy tomombany de fa nasorinay tao anatin'ny lisitry mpifidy zany hoe tsy ho hitanao mihitsy izy fa ny ahafahana mamerana inao de rehefa vita fanamarinana any amin'ny fokotany le olona any amin'ny fokotany na manatona an'le olona tompony mihitsy le CLRE zany manatona anao ohatra raha ianao manana olana hoe ohatra misy tsy feno karapanondronao ato afaka manana garantie ve tsika andriamatompo izy eny tsy resaka karapanondro anazy ohatra ray feno mihitsy ty fa tsy eno tsy ty zavatra oatiny no entina manamarina le zavatra ao anaty fa le izy tsy tomomba anaty am'le liste nivoaka vao anatin'ny milina solosainy ny CLRE zany iverina ndray mandeha any tokantrano ho an'ireo olona tsy manana ino tsy nafen'ny rehefa tonga zany le olona manatin'ny fokotany hoe tsy ao a de ny CLRE midina ndray makany raha ohatra ka tafiditra ao anatin'le anaran'olona zay naverina avy aty amin'ny CENI nakany amin'ny CLRE hoe reto anaran'olony reto nisy tsy fahatombana mety ty olony ty nylarakara-panondro misy latsaka fa tsy feno de manatona an'le olona le neo amin'ny CLRE hoe iza marina moa le izy na mijery an'le takelaka io zao sosin'le takelaka hoentinao io de mijery an'iny takelaka iny hoe sao de le takelaka ny diso inao zany fandika tany amin'ny milina solosaina de tsy manatona an'le olona tsony izy fa izy ihany manarina azy zay nge le fanaraha maso erahana manao sy le fitsiriana natao e fa tsy hoe ty anana garantie ve zany le olona ao anatin'izay andriamatompo ampiakateny makasika an'iny le tsy tafiditra anaty lisitra de miverina misoratra anarina na ny any anivon'ny fokotany ara tsy manana taratasy mazava ahafahana manamarina hoe na diso ny anarina na tsy tafiditra mihitsy ahafahana manamarina hoe za kosa tamin'ny voalohany aho tamin'ny fotoana nanaraha maso amin'ity fotoana tsy maintsy tonga any fokotany aloha voalohany indrindra raha ohatra ka ao anaty lisitra le anaran'le olona fa nisy tsy fahatombanana tsy maintsy averinany iny
satria ny seny tsy afaka manala olona tsy afaka mampiditra olona fa tsy maintsy ny any amin'ny fokotany manao zany amin'ny sele reo zany fa tsy hoe le ravitry ny fokotany ara-panjakana raha izay fa faharoa raha le olona zay mbola tsy nisoratra mihitsy izy ne malala ny tenany nisoratra izy fa tsy tao de manao réclamation zay nge le fita raha ohatra nge tsika ka hoe natao le assurance mantsy no angatahako fanazavana de mbola izy fitsiriana nge aorinan ty le famaranana vonjomaiky te zay nge nanao indroa miataona ny fitsiriana mbola misy fitsiriana fa tsy hoe kory hoe raha ohatra narenina zany an'le olona nanao fitaraina nandroany de samy mipetrapetraka fotsiny amby atsika fa hoe efa narenina iny ka azo antoka fa tsisy tomika ntsony diso kosa raha hiteny an'izany de torak'izay koa le olona vo nanomboka misoratra hoe maly izy vo nahazo kara-panondro de androany izy misoratra tonga amin'ny fotoana hitsiriana am'le amin'ny fotoana any io de manao fitsiriana izy hoe tena tafiditra ao ve za sa tsy tafiditra zany rehetrarehetra any nge tsy hoe alanena fa zany le fomba fiasa ilana fandrindrana sy ilana fiaraha-mientany ny makasika ny resaka 20 andro tamin'ny 17 aprily anareo no namoaka an'izay 20 andro ny ahafahan'ny olo-pirenena araky ny lalàna moa zany maro nataontsika hoe mety ayaho anatin'izay ho an'ny talata maty moa zany zao nananana vaovao hoe vao ny alakamisy teo no tonga teny anivon'ny fokotany ilay lisitra manaona no makasika an'izay mila fanazavana satria misafotofoto ihany ny sain'ny mpanara-baovao anatin'izay hoe 20 andro tamin'le 17 aprily ve sa 20 andro miainga amin'ny fotoana atongavan'le lista ao anatin'ny fokotany ny antony de tsotra raha ohatra ka ho an'ny fokotany manakaiky an'le fohy be ny aingan'le lisitra de mety ny arivan'iny de tonga atao amin'ny fokotany le lisitra fa raha ho an'ny aria kandreo na ho an'ny aria midongy atsimo mety misy 3 na 4 andro taorena zay vao tonga any le lisitra tsy hitovy mihitsy zany le 20 andro raha talata maty mantsy le resakitsika eto manao zanao talata maty eno itsy akaiky etsy ka ahoana moa ny afahanao miantoka fa raha mivoaka tamin'ny 7 maraina le lisitra de samy tamy 1 atoandro de tonga tany daholo le nanety analakely na neria mamasina na neria talata maty fa miainga am'le fahatongavan'le lista eo am'le fokotany le 20 andro tsotra be nge zandry zany arona sika anytany kely namana soava hoe raha jerentsika le didim-panjakana tokony hoe ho afisena eo amin'ny birao ny fokotany ianao moa mety hanana kambara zany hoe misy ny fokotany tsy manana birao matetika raha na fokotany manana birao de tsy manao an'izay afisage zay fa ao anatin'ny birao fotsiny misy antony manokana ve zay tsy hoe antony manokana na tsy antony manokana fa tsotra raha ianao zao nametrahako an'izay fanontaniana zay réalisable ve zay réalisable matériellement parlant réalisable zay ho an'izay manana birao nefa le manana birao tsy manao an'izay ahoana moa na réalisable azy ka zay zao le izy sao de misy instruction sao de misy toromarika hoe aleo tsisy toromarika mihitsy hoe aza afisena na tsy maintsy afisena zao le izy inona moa no famaritana ny antsona hoe afisage na metraka afisy daholo ny fokotany rehetra raha tsy diso ny fahafantarako azy hoe efa tonga eto amin'ny fokotany ny listry ny mpifidy raha ohatra kosa ve tompoko lahy fampilazana iny afisage na fampilazana tsy maintsy afisena afisena apetaka amin'ny rindrina sa apetaka any ambankodorina atao hoe afisage ho an'le fampilazana hoe tonga fa le eto ane lazainy le lista no afisena azavaiko le izy tonga eto amin'ny fokotany ny listra raha ohatra kosa ve tompoko lahy ka 500 pejy ny listra mifidy eo amin'ny fokotany manaritsoa aiza ny toerana iafisena zay fa de zao tonga eto amin'ny fokotany ny listra atao petadininy zay taratasy zay ka de afaka manara-maso an'izay tsika ne mahafantatra am'ireny ohatra hoe voka-panadinany reny baccalauréat 2 minitra aoriana ny ipetrahan'le petadinina zay ataoko hoe takelaka firy ao anatin'ny sekoly de efa tsy hitanao ny ampahany ka zay ny ataoko hoe nisy toromarika tsisy toromarika mihitsy fa le risque hoe rovitana ny famaritana an'le izy mety samy manany azy tsika fa ny afisage de zao reny any anatin'ny site web reny inona mety ho azo tsika andikanany reny fanafenana listry mpifidy sa fampanjakana mangarahara ny tanjona de zao ny afahana mampanjaka ny mangarahara mba afahany tsirairay manara-maso an'le izy ka napetraka hoe manomboka eo amin'ny tetezany be kiraro ka hatraty hanosopatra anazy listry mpifidy amin'ny fokotany rehetra manaraka ny avanara tsika fa firy moa ny olona mampiasa nytony andraso roa e zany nareo be any ve mahita tsy miteny hoe ny rehetrarehetra fa le ao anatin'ny fokotany oa le ao anatin'ny fokotany le listra ny anatin'ny fokotany no vakina fa tsy hoe le listra anatin'ny fokotany jerijerena fotsiny
mitovy amin'ny famakiana azy amin'ny pétadre zao mitiako ambary fokotany firy miaraina amin'ny tetezany be kiraro patonga ty anosy-patrana de raha metraka lisitry mifidy tsika fokotany manaritso isotry manaritso ampovoany manaritso anaty azo andavamamba anjesika andavamamba tsy fantatro inona avy ny anaran'le fokotany iny mety tsy fantatro zay anaran'ny fokotany reo fa fantatro satria za ponina eny ambany tanàna de ahoana ny fomba ahafahantsika mihevitra ny fanatanterahana zay ninninona eritreritry ny olona nanoratra n'le lalàna ary io lalàna io mba nisy fanaovana an'izany ve hatramin'izay teto za tsy mano hoe ny ratsy vitany teo aloha no ianarany fa eo amin'ny fomba fanatanterahana azo atao ve zay hoe le listry mifidy misy 100 pejy ho apetraka ho an'ny manaritso isotry miainga eo amin'ny tetezany be kiraro 100 pejy manomboka eo amin'ny loa 54 raha manaritso afovoany fa tonga aty amin'ny loa 160 ngamba izay ho an'ny manaritso anaty azo manomboka za tsy sanatria sao de lazainy olona hoe tianao débat na ady hevitra anina fa mba mipetraka amin'ny tokony ho izy tsika fa tsy manidiny ny tiana tongavana kosa mako ane zany hoe tsy voahaja le zavatra petraka inona le tsy voahaja ohatra ho azy zay le teo no moa zany mana fanazavana hoe fomba piasa anao fanazavanao ke zavatra fa nieritriretinao hoe inona ho no zavatra ratsy amin'izany hoe manentana ny olona amin'ny alalan'ny pétadrindra fa tonga eto amin'ny fokotany ny lista manentana atsika hijery azy miohatra amin'le hoe apetaka amin'ny manomboka eny amin'ny tetezany be kiraro taty anosy-patrana feno listry mifidy pétadrindrina inona no tombotsoa atsika am'izay eny ny zavatra tena tongavana moa de ny hoe ny ahitany olona eno ka tsy mahita ny sitrapon'le olona mihitsy hoe ndeha ho tonga any raha tena manana volonté sy fitiavana ny tany ka nao ataonao pétadrindrina io na ataonao tsy pétadrindrina io raha zay ny eritreritra ao rehefa sitrapon'le olona nijery an'iny de mijery izy rehefa tsy sitrapony nijery an'iny de tsy mijery izy ny tanjona de tsotra zoky ahoana ny fomba hananatsika listry ny mpifidy madio zy anao teo ary voalohany mbola maro mako ny zavatra seny koa tsy mifanalatra na mifanipaka am'izany le voambolana ampiasaina angamba mety tsy mitovy 100 isan-jato fa mety 7 isan-jato 5 isan-jato fa apetrako fotsiny le izy hoe misy ny pétadrindrina ny hoe afapo tsy afapolo hatreto moa zany raha ny aty amin'ny atokotiko Madagasikara aloha tsy de afapo am'le fomba fiasa ny teny tany amin'ny voalohany hoe tsy de matianina loatra ny fomba fiasan'ny seny raha ny eritreritra de tena raha fijeriko manokana ilaina ny hoe tokony iroson'ny fifidianana satria efa fantatsika mialohany hoe ty taona 13 ty taona andehanana ny fifidianana fa raha ny zava-misy aloha hatreto sy reny fandarana hitatsika manokana reny miteraka ayabe ihany mbola maro ny zavatra le sayanao zay ho ajanona ho ayavy zay zoky samba ho areniny zay ivadika anarina azy tsika raha miaina nareo raha miaina zay nge le tanjony zay le mahatonga anay anentana re ary za manokana amin'ny mampitondra teny sy ny a de isaky miteny koa amin'ny fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety dia matetika farafakeliny indre mandeha no miteny ao anatin'ny interview ataoko hoe manentana ny rehetra anaramaso le asany seny na liste io na tsy liste aromaso izy tonga am'le mampatsiahy ny tenyle namako mpanao gazety raha koto vololona Aurélien Francis na i Jesosy aza manao ny liste io aoka tsika tsy onona hoe Jesosy io de manina 100 isan-jato fa aoka tsika anana finiavana sy fandavatena anaramaso de zahay zany tsy Jesosy de vao me mitombo zay fanentanana anaramaso zay ary fahasahina ngezabe zany azony nataony konkonina ny toro ohatra ka nanana eritreritratsy zay eny raha isokely fotsiny ary hoe ny alalanany zany Soavandriamaritafiky zany de mpanao gazety teo amin'ny vivanao taloha so moa zany ianao mandray andraikitra vaovao aty anivony seny tena madio ve ny eritreritra anao tena tsy hitanila ve anao ao am'le 2015 mametaka tsara hoe ny membre ny seny mipetraka ny impartialité tena madio ve ny eritreritra tena madio ny eritreritra ary tazony ary zay tazony zay eritreritra zay mako anisany afaka manamarina ianao na ny fiainako hatramin'izay na ny am'izao anisany izao mino fa manala olona nareo am'seny ao sivy miralaza eo tsy lozan'izay olona anankiray mifandray amintsika tsy roa ohatran'izay olona anankiray koa mifandray amin'ny rakoto sy rabesiny zany de afaka manamarina ahoana ny fomba fiadikevitra ao am'seny ho anay sivy mirala ao anatin'le bromatra manao ahoana ny hevitra miposaka ao misy hevitr'olo tokana ave na hevitr'olo mihitsy tsy maintsy ekena sy toavina ave ao sady hevitra malalaka amin'ny kitsipo ary miorina amina foto-kevitra atao hoe tsy mitanila tsy mitanila azonao antaniny zany azonao antaniny zany satria isivy io ny akabiazy azonao antaniny zany parlementaire raha manontany an'izany anao ary tsika rehetra mpanaraka fandarana de manantena fa hanao an'izay
diso fievitritsika amin'ny fiheverana an'izany hoe Soavandriamartafika zany somary ho anapitelan'izay Andriamatoa Soavandriamartafika papakateny seni hoe le resaka fanendrenan'le ao anivon'ny seni mihitsy efa ino moa zany le raha nalala fa lasa tranotrano misy fifandraisana amin'ny resaka ataontsika hoe exécutif le resaka ao mazava ho azy zany ny resaka ny raha tsy teny fotsiny makasika ny filohan'ny seni efa niteraka resabe iny azo eritreretina avy hoe tena malalaka nareo mifanapahan-kevitra sy amin'ny resaka fiasa amin'ny ankapobeny zay le vao niteneniko teo hoe malala olona nareo ngamba ao anatina isivy mirahalahy reo samy hafa daholo ny loharan'ny piranay de mba anontany io le olona fantatrareo afahana manamarina zay mantsy fa ny anankiray fanazavana koatrany de zao io olona tsirairay io mety samy nanana ny loharan'ny pirany io ohatran'ny hoe kibon'ny finosana azonao rehefa nandray asanay zay de nanao fiananana mazava be mivotoatan'le fiananana mety misy laza hoe zany fiananana zany anao fiananana koa ny rakotra be sy ny sisa sy ny sisa samy manana ny mety ho fandraisan'ny lanjany antsony hoe fiananana aloha tsy editsika hevitra iny faharoa lalàna no mampanangana ny seni hoe seni de zao no atsangan'izy no izao antony zao ny asany sy ny sisa lalàna no maniraka ny hoe ndana ataovy ty refonte ty isaky ny 10 taona rehefa tsy mivoana am'izay zay de inona ara ny mbola tokony heverintsika hoe maninona am'izany ary tsy misy mihitsy ao ato hoe président seni ka izy ny tompo teny farana ny heviny ihany no tsy maintsy resara na heviny avaizy io na heviny avaizy zay mahatonga nay angavy atsika rehetrarehetra ady adio le izy hoe manahoana ny fomba fiasanareo ao rehefa miady hevitra mandray fanapahan-kevitra ao amin'ny seni misy baiko ve za zao afaka sarotra moa ny eto amin'ity micro ty ny hoe andeha anao tsitsy ino ty fa le fomba fiasa amin'ny andavanandro tsika mantsy le eritrerititsika no terentsika marina ndeha raisiko ohatra io fanazavana efa netiko izy io tamin'ny fotoana sasany nisy fotoana teto ohatrany any firenena hafa ny ministeran'ny atany no mikarakara ny fifidianana de tsika ave mieritreritra fa ny ministry ny atany de olona tsy hitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana no tendreno ministry ny atany de tsika ave de terentsika ave hoe io ministry ny atany tendreno ny mpitondra fanjakana io na prime ministre na filohan'ny republika na eny azy de tsy maintsy ikipy eo anoloany ny zavatra famarinana zay tokony ho ajainy de raha hiala am'izay ministry ny atany eto amintsika zay hijeriny any amin'ny firenekafa Fransa ohatra no ohatra raisitsika ny ao anatin'ny ministeran'ny atany frantsay no mikarakara ny fifidianana ny Frantsa de tsika ave mieritreritra fa olona tsy hitokisan'ny Macron no ataon'ny ministry ny atany raha io anivonareo ve de andaso aloha fanazavana no meko aloha de rehefa nanendry olona hitokisany Macron de olona nitokisan'ny Macron iny ve tsy maintsy angala bato ho an'ny Macron rehefa manao ny asany ohatr'izay cour constitutionnel frantsay zay mamoaka mivoka-pifidianana ny aty amintsika aty Madagasikara de tiako ny laza amintsika ary samy jory vavolombelona tsy maninona zay tsy mino tsy maninona tsy afaka anapadony olona hoe tsy maintsy mino anah nareo na iza koa andeha monte nareo tsy mino anah de ndeha anapadony tena koa fomba fiasanay no hitsara ao anay tsy misy hevitra avy amin'ny rakoto na avy amin'ny rabe ao ary nareo ngamba mahatsapa fa raha misy sehatra politika matetika tonga ao amin'ny seni mifanakalo hevitra mampita zavatra hoe reo zao ny tokony de ngamba raha no manao fanadihadiny nareo fa tsy fantatro gagy nareo hoe ny antoko avy aty amin'ny fanoerana matetika tonga ao ary ny hevitra reny antoko avy aty amin'ny fanoerana reny sarotra moa ny teny azy isan'andro sanandro hoe tonga teto ny antoko zao de nylazan'zao de io ampiarina io izy fa betsaka amin'ireny no isan'ny fitaovana hoentinay anatsaranay ny fomba fiasanay de am'izay fotoan'zay ve zay de hoe baikony ny antoko-panohatra raha maheno an'izay zao ny olona eo amin'ny fitondrana teo a zao vao nanazava tamitsika raha latsaka roa ve zany ho lay 10 tapitrisa tsy fahalavyrarin'ny seni iny dikan'izay raha mihoatra ray ve zany ho le izy tena angala-bato io seny fa maninona mihoatra ray de hoan'ny ety amin'ny ankilany ray ve hoa raha ohatra zany ka tsy lavorary ho any 20 isan-jato na ny 5 isan-jato de tena mety io ka zay tsy mety zay fomba fijery zay tiary misy fanontaniana satria anao moa tony teny hoe malalaka ny fomba fiasa engane toy zay hoe tsy misy baiko avy amina foibe ny fitondram-panjakana ny firafitry ny seni eny anivon'ny faritany de misy lay ataontsika hoe secrétaire permanent provincial eny anivon'ny région misy le secrétaire permanent régional presque reo olona reo sur proposition ny ministère ny intérieur mametraka an'ireo olona fonctionnaire cadre io zany
na io administrateur civil na io ataontsika hoe magistrana ohatr'izay. Ny souci zany a de misy an'ireo élément reo avy any amin'ny province. Ny remarque anankiray voalohany aloha de zao, nareo tsy de nanovan'ny ratsa mangaika ny CENI any le teo aloha ihany no ao a. Zay aloha zany zavatra remarque ray mety misy hitondranao fanazavana fa maninona tsy novana le ratsa mangaika ny CENI. Sa ve reo no efa zatra n'le fomba fiady sy ny fomba fiasa tamin'ny 2024 niteraka n'ilay doublon be da be. Ray zay. Faharoa, io rafitra io, raha eny anivon'ny commune izy a de presque chef d'arrondissement no membre ny CEC. Any amin'ny district izy a presque adjoint district le apetraka hoe chef d'antenne. Any amin'ny région izy le teneniko teo na magistrat na administrateur. Inona ny tsy fon'ireo olona reo any anatiny membre ny CENI. Ny lalam-panorena de milaza fa ny CENI de mahaleo tena tanteraka. Na le lalàna 2015-020 de mbola mametraka tsara hoe tokony hanany fahaleovan-tena ny teny. Reo ve tsy asiana aia andray baiko. Raha avy any amin'ny sur proposition ny ministère de misy instruction midina tonga hatrany amin'ny fokotany monsieur le reny matetika mbola chef fokotany sy adjoint fokotany monsieur le reny. De mbola reo koa no manao proposition ny membre ny bureau de vote zay ho valideny ao anivon'ny district. Zany zavatra rehetra zany de mipetraka hoe tena maleo tena marina avy ny CENI. Zay le vombolana maleo teny zay a rehefa miady hevitra ohatr'izao aminy hainao manjery de mangataka famaritana foana. Mangataka famaritana foana, inona aloha famaritanao le antsoina hoe tena maleo tena na tsy tena maleo tena mahatonga le aya hipetraka. Tsy fandraisana baiko. Zay ny voalohany aloha. Zay zao nareo zao teo nametraka hoe rehefa mandray fanapahan-kevitra nareo de tsy misy baiko. Zay zao anankiray voalohany ozy ianao. Zao mifandehan'izy io na aty amin'ny foibe ny CENI aza misy rafitra anankiroa. Misy natao hoe bromahatra izay le olona avy amin'reto ilay rafitra zay nolazain'ny lalàna de misy ny secrétariat mpanatanteraka. Reo misy mpiasam-panjakana reo, misy olon-tsotra. De araky ny teniko tery naniny ozy le namako le rakoto vololona Francis Aurélien ampanao gazety na i Jesosy aza apetraka amina toerana anankiray de aoka isy ny fifanaraha-maso, aoka hampanjaka ny fifampifehezana, aoka hikatsaka ny antsoina hoe fahamarinana eo amin'ny asa zay atao mba ahafahana mioty ny rariny sy nitsiny. Ka na olona vaiza reo na olona vaiza, raha ohatra izy nanao adalàna na nandika lalàna na sy ny sisa rarino anazy ny famaizana. Fa na olona vaiza izy na olona vaiza rehefa hiverina fa mahavita ny asa araky ny rariny sy nitsiny zay noetriretina anrahany lalàna azy de maninona ny tsy maintsy hovaina. Samy manana fomba fijeriny. Za de afaka miteny amintsika, ianao ngamba mahare mety loza fanakanana ataon'ny akolafikery politika hafa aminay koa zany. Fa betsaka amin'ny olom-boafidy, na député izy, na be ny tanàna izy, na tompon'andraikitra hafa izy, gouverneur, no manery ny mpikambana amin'ny CENI hoe coach moa fiantsoana azy isaky ny fatra hoe mba hovay ty fa zay tsy nanao mihitsy. Tsy ny hoe kory hoe satria hovana ty rakoto ty mba ora be mba hanao an'ty asa ty. Asa le tiako teneny hoe asa araky ny tsy antony manokana ve le tsy nanovanany de membre man CENI le membre. Zay nazavaiko taminao zay tsy misy antony manokana fa nieritreritray de zao na olona nisy kosa aloha novaina fa diso anao raha teny hoe tsy nisy novaina. Nisy novaina rehefa défaillant izy aloha hita fa tsy mahomby. Faharoa rehefa banga le toerana maty na niala izy na nametra-pialana izy na sinsisa nisy novaina. Fa zay kosa tsy nanova raha ohatra ka misy hoe resaka politika na hoe gouverneur izy na député izy na ino ny député io nge mety avy amin'ny fitonana atoko ny fitonana mety avy amin'ny toko ivelan'ny fitonana fa ny anay fahombiazan'ny asa ny tanjony le asa tenenina misy hoe zany hoe olom-boafidy am'izao fotoana zao no mangataka aty amin'ny CENI hoe soloy ty fa nareo na rehefa napahakevitra hoe alao eo zay tsy hoe alao eo fa hoe ahoana ny fahombiazan'le izy. Nisy aloha zany zay tsy manafina an'izany mihitsy fa zay kosa tsy andairan'izany. Raha hoe satria ny maparany eo amin'ny fitonana de tokony ho maparany any anatin'ny ratsamikajikajiny amin'ny fifidiana izy raha ataontsika hoe solombavambahoaka zay mahatonga anay zay mametrahany olona angambany za tsy afaka malamalata fa ny ao an-tsaina de hoe ahoana fomba ahombiazan'ny asa zay nandrany lalànantsika zay nenay ny targetranay. Mandroso ihany tsika zareo miresaka kely virena kely makasika ny tsy fahatombanana maro misy ny resaka ataontsika hoe famoronana fokotany any amin'ny tapany atsimo any amin'izao fotoana izao miresaka mahakasika an'izay andeha ho arahantsika aloha ity fanady adiana ity mahakasika an'izay olana
any atsimo an'izay a dia iveriny ity antsika iresadresaka mahakasika an'izay. Mametram-panontaniana hoe ho atao inona reo karapanondron'olona zay alainareo a soratana ihany koa ny anaran'olona dia tsy fantatra hoe iza le olona mampanao andreo zavatra zao zany. Dia zay moa zany no tena anisany hoe ametrahako fanontaniana amintsika resaka zao zany hoe iza no mampaka an'ireny karapanondro ireny a dia ho anaovana inona zany izy ireny satria anisany anankiray atao hoe ararotin'ny olona le hoe fisoratana anarana anatin'ny lisam-pifidianana na ihany koa le fanamarinana n'le anaran'ny tsirairay any anaty lisam-pifidianana zany. Dia eo zany le manararoatra ihany koa hoe amena ny karapanondronareo iza numéro ny karapanondronareo zay tena mametram-panontaniana amin'izao fotoana zao hoe ho atao inona izy ireny a satria raha ny zavatra misy eno amin'izao fotoana zao a dia ohatry no hafahafa indray zany ty ankoatran'le doublon taloha mety tsy fantatra hoe inona indray zany ny paikady a mety hoentina angalaram-bato satria ty hitantsika ity zany dia ny fokotanin'ny Besasavy. Ity fokotanin'ny Besasavy ity zany tamin'ny voalohany tamin'ny 2018 tany amin'ny 2018 any ity dia 1600 ny voasoratsanarana tato magaga zay tamin'ity zany fa latsaka tamin'ity 2018 lasa 1274 ny ato anatin'ny lisy tato. Dia lafa bakao zany nanao an'itoy ozy liste na additif toy ty liste additif toy dia lazaiko amintsika zany fa tsisy raha manjary anatin'ny tiato. Ity liste additif ty zany dia eo amin'ny 684 ny voasoratsaka. Dia amin'ity 684 ty ny 22 amin'ity hany no anatin'ny fokotany no olo ao anatin'ny fokotany Besasavy. Fa ny ankamaroan'ny tiato amin'ny tiato mbola misy maty koa misy maty enina ato dia misy 22 olo ao anatin'ny fokotany ao fa any amin'ny 656 dia olo tsy hita ao anatin'ny fokotany fa olo aty amin'ny district pilara 1 voasoratra ty zany mbola soraty koa any amin'ny Besasavy. Misy olo baka Sakarady, misy olo baka Morombe, zany aby ny hita ato Kazoaba anatin'ny tiato. Misy zany olo efa voasoratra anarana ato amin'ity azy bevata fa ny havaozina ty dia mbola voasoratra anara avao koa ato amin'itoy additif toy. Ny karapanondro avao no somary novaovany kely eny tsy hainay na reto ngamba le hamoronana fokotany vaovao satria tsika ngamba miara mahita fa hoe misy 1024 fokotany miforona anatin'ny province nucléaire. Fa manino no province nucléaire avao sady gege ve zany olo atoy ka atoy avao to fangalaram-bato isanandro. Nanovana fangalaram-bato ty pilara ty tamin'ny 2018 fangalaram-bato mahatsavina mihitsy dia mbola zay koa ve zay aty ve zany gege mare sasanana zany ka aty nareo no mangalaty mialatsiny fa tsisy hanaiky an'izany intsony fa mino fa bureau de vote io fa mody fokotany no lazany zaro azy da hoe mety miakaty zany amin'io 1024 io ny bureau de vote aty amin'ny faritany nucléaire. Zao zany mino fa Besasavy ty zany ampiakarina bureau de vote raiky tsy vitany hoe raha ty tsy manjary avao maro tsy mbola tsy tafiditsy anatiny ato nefa recensé fa ny doublon koa toa ty mbola misy ihany. Io zao atoloko anareo fa ty zany amin'ity raiky boky bevata toy nanavoaza nateraka amin'ny lisam-pifidianana raha atoloko anareo ngamba dia io nesy exemple raiky io fa raha ty maro biby ka tsy ho vitantsika. Io nesy io zany voasoratsato zany miaraka amin'le ray aman-dreny. Jerentsika avao koa amin'ity additif ty amin'ny fokotany Besasavy ihany amin'ny fokotany Besasavy ihany io additif io jereo avao koa fa io le nesy samy miafara amin'ny 732 le numéro karapanondro jereo avao koa ty ato nesy miafara amin'ny 732 avao koa numéro karapanondro fa aloaloha toy zany dia aloaloany somary novainy zareo. Le raiky toy zany misy anarany ray aman-dreny ny ray toy tsy nasina anarany ray aman-dreny. Hitatsika fa tsy fiable le logiciel zay namboarina io satria hitao daholo le fosika rehetrarehetra zay natao. Raha tanatin'ny logiciel io ara-dalàna tsy tokony impody zao raha iabiaby zao tokony ho hita raha ohatra logiciel tsy mahavandy fa logiciel truqué io amin'ny fomba akory ro zany ny résultat-ny élection tsy ho truqué ohatran'izao tsy possible zany. Reny ny zava-misy Andriamato Soavan'Andriamartafika inona zany disposition
ho raisiny seni ao aorinan'izay ahafahantsika hoe miala mety hoe hiala analan'ireny olana maro samihafa sy ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ireny. Voalohany aloha le fanazavana nentin'le olona voalohany momba le hoe fanangona karapanondro. Afaka manampy fanazavana ve nareo eto satria nareo namoaka le hoe iza ny nampanangona le karapanondro, seni ve resaka fifidianana ve sa resaka inona? Iny anivon'ny fokontany. Eno resaka fifidianana ve hoe angonina ny karapanondro. Raha ny fahafantarako anazy iny matsy mivavao henoko ny hitako za tsy manao hoe izay ihany ny marina fa zay aloha ny hitako. Tany amin'ny faritry Bohintany nisy tompon'andraikitra politika nampanangana karapanondro any an-tanan'ny olona hiditra ao anatin'le antoko. Zay ny hoe version officielle fa za tsy manao hoe zay tsy maintsy izy. Ka raha ohatra zanatry nampidirina any anaty lisy mpifidianana ireny, reny ny raha antsika mamongotra zay ny raha antsika mamongotra mba hananantsika le lisy mpifidianana madio araka ny tenin'ny avantsika. Izy moa zany hoe tompony izay tenena zay sy manina fa de akeko le resaka teto indray ohatrany gaga ihany amin'le ray aman-dreny miresaka hoe logiciel. Za aloha tsy de tena hoe manam-pahaizana be amin'ny resaka informatika sy ty hoe rindram-baiko ty, fa tokony fantarin'le olona izay miteny koa aloha mba tsy sanatria andoto ny fisainan'ny olona. Le rindram-baiko natao hitsirika ny tsy araka ny tokony ho izy. Anazava ako tsy malagasy ihany fa na firenena hafa misy olona mitovy zany lazaiko anareo 14 taona de efa mitondra fokontany ny ray aman-dreniko de mahafantatra eo anatina fokontany anankiray misy anarana olona mitovy 2 na 3 fa rehefa jerenao any amin'ny daty naterahany ny ray aman-dreny ny samihafa de doublon ve zany ohatra hoe Rakoto Arsoa ngamba isan'ny olona be dibe mitondra anarana Rakoto Arsoa talehany seho izay nampianarako tamin'izay SN Rakoto Arsoa fa olona amin'ny fokontaninay mpanao fantapera Rakoto Arsoa koa mety tsy hita ao anatin'izay le logiciel ve manazava an'izay mihitsy manazava an'izay mihitsy ary raha nanaraka logiciel ve tsy tonga de automatiquement ny suppression ny doublon zay manko maharindra-baiko azy zany tokony tonga de hita zay ka zay le hoe sanatria ohatrany hoe bontolo be ny atsika nisy teknisian'ny team tamin'le fanaovana audit niaraka tamin'ny OIF de ny vokatra azo tao de zao raha vao mitovy le anarana tsy automatique zany zoky jerena koa hoe manao lara karapanondro iza ny ray aman-dreny mitony ny daty naterahany lasa vavy sisa le voalaza teto so saminesy fa ny ray misy ray aman-dreny de ny ray tsisy zay le teo am'izao lisy mpifidianana zao na hitantsika zany hoe matetika hitantsika de hoe tsisy ray fa tamin'ity lisy mpifidianana ty hitsantsika hoe tsisy reny de raha le logiciel no mitily an'io de laviny avy hatrany io satria tsy logika zany hoe olombelona tsisy reny zany fa rehefa manao fanadihadiana ianao de possible misy olona tsisy reny satria le olona natsangany za tsy manao hoe le olona misoratra ao anaty lisy mpifidianana zay fa rehefa ataony fanadihadiana de zay koa possible mitranga mety gagatsika hoe ataiza koa nisy olona tsisy reny zany zava-misy ko anatin'le rindram-baiko ve de hitan'le rindram-baiko ary zay zavatra hitan'ny rindram-baiko zay indrindra no mahatonga hanazava hoe mety samy Rakoto Arsoa na samy Rakotondra Souzan fa atsy amin'ny zavatra samihafa tsy na ny daty naterahana ny ray aman-dreny sy samihafa de olona ray ve reo amintsika tsy ray zay ka de doublon ve ny andika antsika an'izay le doublon nefa voalaza antsika teo karapanondro miverina iny resatsika iny resatsika Rakoto Arsoa ny raran'ny reniny sy ny ray ny fanazavana teo zao mitovy ny faran'ny karapanondro ny anarana mitovy fa ny ray misy ray aman-dreny zay zao de fa isan'ny navahan'ny rindram-baiko zay misy lara karapanondro mitovy fa misy ny numéro de série koa anatin'ny karapanondro anaso aloha andao ianao mijery misy code eny io misy zay le numéro de série lazaiko raha vao tsisy numéro de série izy de ny lavin'ny logiciel numéro de série no exigen'ny logiciel raha vao mitovy zany le lara karapanondro nefa ny anankiray tsisy numéro na tsisy numéro de série avy aiza ny karapanondro avy ao amin'ny imprimerie nationale ahoana ny tsy isina numéro de série ahoana ny tsy isina numéro de série imprimerie nationale de andaotsika hiaraka anytany an'izany amin'ny imprimerie nationale kosa fa tsy za kosa ngamba no mamaly an'izany satria na ianao raha ny teo amin'ny toerako tsy afaka mamaly an'izany ianao ny zavatra azoko azavaina de na constatation tsotra hoe ivoaka ny imprimerie nationale eo ane zany efa ivoaka ihany le marina nakasika an'le famana karapanondro sy marina fa ny zavatra azoko tenena de zao misy olona manana lara karapanondro mitovy fa samihafa ny numéro de série mazava amitsika ve zay ine fa rehefa tsisy numéro de série izy de lavin'le rindram-baiko
ny karapanondro avy eo a manao fanadidintsika hoe taizany loharanony piran'ity zavatra ity azo atonge zany ohatra ny anaran'olona tena olona ray mihitsy fa miveriny indrotokolo olo ny anarany antony samy hafa mety antony ny anankiray mety hoe tamin'ny volana oktobra izy soratra mbola mipetraka tany Ambomaso de tonga tia Taninarivo izy volana janoary ny soratra koa de hita ao le izy aty amin'ny nasionaly zay hita indrindrambaiko fa hoany izy tsy voafafa ary am'le toerana ka mety tsy mitondra fifindramonina izy de tonga aty tsy savaina fifindramonina de zay le fomba fiasa fomba fiasa seniva zay tsy seni fa ratsa mangaika ny seni zay fokotany monsieur le reny presque andraso aloha rehefa mitondra an'le karatra izy ao ka misoratra anarana zay nge ny ilana ny rindrambaiko e mba hafana mamantatra na hoe mitsirika an'izay fa anankiray koa misy olona tena hoentina ara-tsi-panahy mihitsy hoe misoratra eo anaty azo de misoratra eo andramanala de misoratra ety fitampem-polo hektara zay zavatra eloka zay satria manana fomba fieverana fanao osoka zay samy hafa ny sazy miandry andreo karazan'olona roa reo ty tena nanana finiavana nanao osoka ty olony ty nanao tsy fahalalana azotsika samy hafa reo na samy voasoatra indroa ary fa ho aty an'ny seni am'le sampifidianana moa dia ny misoratra farany no nitazominy fa nahilony daholo ny teo aloha na telo na dimy na enina ary raha vao distrika samy hafa izy de aty amin'ny national ny fantatry no hita zay zay le lafiny teknika zay mety tsy fantatritsika loatra eny ny teknisiana ny zavatra tiako mako am'le zavatra nyresan'le olona teo zany de misy ahasa ady hoe misy famoronana fokotany zany hoe raha vao mamorona fokotany zany de misy famoronana bureau de vote eo zany le am'le bureau de vote ficté andaso laza vaikely ny lalam-pifidianana ao amin'ny andiny fahadimy amby roapolo amby zato lay 2018 008 de mametraka tsara hoe 700 électeurs no anatina bureau de vote ray zay zany raha ohatra zany ka nandeha tsara le asan'ny seni ka ny tombo nisan'ny mpifidy anankiray de tsy maintsy misy éclatement bureau de vote rehefa tena mivoaka zay fotoana zay fa eto zany aloha de mbola hoe maninona ny aty ministera fitsinjaram-pahefanana iny manao an'izany fokotany zay hoe misy fokotany vaovao nisokatra ny aty tsy mi-officialiser ny arina efa mahita an'izay ny any fotony eo zany le aya anankiray koa zay tsara zay satria tsika mikendry fifidianana madio andeha raha tsika manao tantsorika ny mitrandraka an'izay de fongorotsika ny tsy ara-pahamarina tsy ara-dalàna satria zao andiso ny zavatra zay veritsika ho ara-pahamarina sy ara-dalàna zay zavatra zay raha ohatra ka avelatsika am'izao zay ny any an-tananay ny rehetra na antoko politika na firaisamom-pirenena na olo-pirenena tsotra na mpitondra fivavahana sisy amanenta andeha raha manao tantsorika ty raha ty le retsika mba rahatsika mahafantatra hoe ty zavatra ty tsy ara-dalàna andao arenina ty zavatra ty tsy ara-adrarina andao amboarina sinsisa fa raha jerentsika fotsiny le izy de sanatria mety hoe silence complice tsika am'izay hoe mitsokombakomba amin'ny zavatra tsy mety amin'ny fomba diorina manasoafa manahoana ny taux d'exactitude any olo isy mpifidianana zay efa nataotsika famaranana vonjy maikio le tapahitsiny mihitsy tena amin'ny fomba dio zany an'izay zay zao satria ao anatin'ny fanaraha-maso nge tsika zao tsika miteny zao mbola ao anatiny mbola tsy manana taremarika azo resary fa za kosa aloha minona mbola tsy hitako ary zay kosa aloha de aloha itovizako amin'le hoe mino zay tsy nahita fa tsy mino ah hoe 90% nyo lisy mpifidianana io diso na tsy tomombana satria efa nisy ampahany zay nanaovana fitsiriana hita tsarana mako zay apitso afaka pitsy rehefa avy eo io le zavesatsika amin'ny rahalahy androso kely sika izy mirahalahy raha mahakasika ny resaka budget le 45 milliards d'ariary iny toa mbola tsisy fanazavana ny hoe budget de fonctionnement ve sa budget natokana ho an'ny élection fotsiny izy ny teti-bola zay natokana ny fanjakana naovana ny fifidianana tamin'ny lalana amin'ny teti-bola-panjakana fototra loi de finance initiale io 10 tapitrisa ariary eo 45 milliards eo amina zavatra tahako zao tsy ny fifidianana ihany fa na ministera hatrany amin'ny fokotany ange raha ohatra tsika manaraka fomba fiasa fokotany de misy le antsoina hoe teti-bola lasitra budget professionnel de misy ny fanitsinana iny rehefa tonga amin'ny fotoana ao anatin'ny fanatanterana azy ohatrany aty amin'ny firenena hoe loi de finance rectificative tsy ny seny ihany fa hatrany amin'ny fokotany hoa hatramin'ny ministera isan-karazany zany manana an'izay anzay ary tsy Madagasikara ihany manao an'izay zany hoe aty amin'ny lalam-pifidiana sy mpantsina arenina izy eo
ny mahamaika atsika matsy avy de fantatro ny tianao atongavana. Mahamaika atsika de hoe ahoana famatsim-bola avy any ivelany, basket fond. De efa niteneniko ity tamina manjery anankiray hoe tokony mijery fitaratsika malagasy rehetrarehetra. Inona le fomba le antony iangaviko hoe mijery fitaratra. Za manokana manonko tena mihitsy ary tena mahatsiaro menatra ny tena koa amin'ny mamalagasy aho. Raha ohatra ka anao lava-piringy de hitavandrana na antehatra amina famatsim-bola avy any ivelany. Za moa tamin'ny mbola fotoana nanaovako gazety tsy miteny an'izany famatsim-bola zany mihitsy avy any ivelany. Fampanjanaham-bola avy any ivelany amiko zany. Inona zany le tiako tenena de tsotra. Le fiona natao amin'ny PTF sy nareo teo amin'ny raharaham-bahiny tsisy resaka mipika sao de afaka mba mitondra fanazavana mahakasika an'izay. Misy foto-kevitra zay napetrakay za iseny. Ary veriko fa ny malagasy mionana am'izao de anaiky ny farafakely ny lanjan'izay. Ny raharaham-pifidianana no raha iray atao hoe voalohany mahafirenena ny firenena. Zany hoe ny raharaham-pifidianana zany no tokony ho isan'ny taratra voalohany ny fananan'le firenena ny fiandrianam-pirenena. Ka rehefa ny raharaham-pifidianana no heverina fa tokony hitarafina ny fiandrianam-pirenena de zao io raharaham-pifidianana io raharaham-bahoaka io raharahan'ny malagasy io. Rehefa raharahan'ny malagasy izy de alao le vahoaka ny mandray an-tanana ny fikarakarana azy. Rehefa ny vahoaka ny mandray an-tanana ny fikarakarana azy de aoka ny zavatra rehetra zay takin'ny fanatanterahana azy mba ny vahoaka no manatanteraka azy amin'ny endriny rehetra. Dikan'izay de tsotra. Singa iray ao anatin'ny fikarakarana fifidianana ny resa-bola. De aoka ny volam-bahoaka ny karakarana vola malagasy. Ary ny ady hevitra tamin'ny mpanatanteraka zay satria ny fahefana mpanatanteraka no nampindramy vahoaka fahefana hitatana ny volam-bahoaka eto Madagasikara tahaka ny any amin'ny firenena hafa. De ozy ny mpanatanteraka ao anatin'ny fiadikevitra hoe oke hojerentsika ny amin'io ary hita mivolana tanterana fifidianana. Ny avy any ivelany tantsorika. Za tsy manao hoe lavina ny any fa tsy ekinantsika aloha, tsy hianteherantsika. Zay foana matsy mifaditsika hoe lava-piringa ray raha tsy vitantsika fa metehitra ny vola avy any ivelany nefa mba manam-bola anaovana lava-piringa. Verina kely raha mikasika an'le famatsim-bola. Nisy fampiresahana ve taloha nandanina an'le teti-bola fototra teo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Nisy fakakevitra ve tao amin'ny baropermanany seny de nisy fa zao mampalahelo zavatra roa satria tsy maintsy hiarika fifidianana atsika lany mandaa amin'ity taona ty koa mbe ny tanàna lany mandaa ny filoham-pirenena de io rehefa araky ny seny ihany namoaka an'izay hoe fifidianana tokana ihany fiodinana voalohany amin'ny présidentielle zany no 45 milliards d'ariary mety misy ve vinavina satria amin'ny herinandro ambony tsika manomboka rapitro zany de andeha lay fanitsinana ny teti-bola fototra. De mety ho entinareo ao hoe zay proposition zay. Tsara le hevitra hoe aleo tsy miakin-doha mpamatsy vola ny ivelany. Fa ny aleo ny vola mbahoaka zany ny volan'ny firenena malagasy no entina hitondrana azy. Raha nataotsika ary io zany hoe vola natokana ho an'ny fiodinana voalohany. So de efa nieritreritra ary ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa hoe fitaina fiodinana voalohany tena premier tour de vita. Inona ny fandresendahatra lobby inona nentinareo barao permanent seny teo anivony barao permanent ny anteny miaram-pirenena hoe tsy ampy ho teti-vola io efa nisy ve zay volavola zay entina hoe amin'ny fiteti-bola fanitsiana de zao ny tokony ho ampy amin'io nefa azadiny ihany koa fa ny be ny tanàna koa de tokony fifidianana roa mandeha zany raha nieritreritra zany de hoe mandeha ny fiodinana voalohany mbola tsy mivoaka moa zany ny daty avy any amin'ny gouvernement sy ny fankatoavana an'le daty ny proposé ny seny fa raha io daty fotsiny aloha de hoe raha 19 janvier ny ataotsika hoe ny investiture ny président de la république de isaitsika le ny-polo andro de tokony 19 novembre nareo nefa nanao proposition hoe 9 novembre zany hoe élection anticipée zany io élection présidentielle io fa ny deuxième tour mety azy atao no mampiaraka ny fifidianana be ny tanàna sy ny deuxième tour ahoana ny fanazavany namana soava am'izay aty amin'le resaka teti-bola aloha no hanomboaka azy satria ny fanontaniana voalohany efa niady hevitra zay ny fomba fitondrana hevitra eo anoloan'ny parlement ange anakoroa le zay le hoe initiative de loi ndray avy aty amin'ny mpanatanteraka ny gouvernement ndray avy aty amin'ny parlementaire parlement zahay efa miady hevitra ary ho hitantsika eo fa matoa zay miteny hoe avy aty gouvernement fa nitondrana satria misy olo tena amin'ny parlement aminareo misy olo tena amin'ny parlement ao anatin'le membre bureau permanent sivy reo ve nitondra azy sa avy aty amin'ny gouvernement avy aty amin'ny gouvernement satria zao ny pitsopitsony na ny procédure amin'io nge na ho atolotra ao avy aty amin'ny parlement io tsy maintsy mandeha aty amin'ny gouvernement ihany de zay mieritreritra hoe ny gouvernement ny amoramora ny raharaha de ny gouvernement tao nandefasana an'le izy
de ho hitantsika eo mivokany fa tsika maty mietreritra hoe mipetrapotsiny na manao zay zavatra hafa tsy fantatro fa ho hitantsika eo mivokany a fa mifanatanterahana fifidianana no ezahany no tanterahana ary efa nisy ho azy zay fanomezatoko zay hoe hita zay a de hojerena ny fomba ahafahana miantoka ny mety manana de averiko le resaka tantsoroka ho any avy any velany ny avy any velany io sao tsika diso fa io vola avy any velany io raha misy indraindray na amin'ny ankapobeny tsy voatery ho lela volany io mandeha be mantsy le basket fond misy mba fantatra le olona amiteny hoe basket fond ve le teneniny raisiko ohatra raha miteny zao tsika fanetanana teo na hoe sensibilisation sinsisa ao anatin'ny teti-bola mihitsy hoe reto ny sora-bola takin'ny fanetanana de rehefa oziny vondrona europeana hoe mena ihan'ny firaisamoam-pirenena ny vola hoentina manentana de natsony moa ny ilana an'le sora-bola ty zany oziny ao anatin'ny sora-bola hoe raisiko ohatra hoe mbola mila vola ataoko hoe ariary efatra hividanana ordinateur efatra de ozy ohatra ny maso ivon'ny Japon ay ordinateur efatra menay anareo basket fond zay sa basket fond zay ohatr'izay le izy misy maty mieritreritra hoe lela volo i basket fond io ka tsy maintsy zona tsy maintsy itsy azavaiko ohatra tamin'ny fotoan'andro manatenatsika zany zao amin'ny lahadinika ny LFR fa tafiditra io tafiditra io fangatany seniny raha mahita eo raha sanatr'isy tafiditra de zay tsy hanao sanatry mihitsy satria zay fa mahazo antoka fa aetsehana ny vola oentin'ny seny manatanteraka fifidianana mandroso antsika mahakasika an'izay resaka lisy mpifidianana Andriamatoa Rabemanatsoa Benjamin nareo nisan'ny tena mitaky an'io hoe tokony kitihana isy ny fionana hikitika an'le lalam-pifidianana inona tena ho kitihanareo ao anatin'izay toy hoe mila hitondrana fanetsiana ve sa ino misy andininy vitsivitsy ao anatin'ny lalam-pifidianana fotsiny resako aloha ohatra ao ny andininy 580 misy ilay ataontsika hoe trésorier na compte de campagne ao amin'ny andininy 170 misy ilay comité de contrôle de financement de vie politique zay membre 10 izy io misy ny expert comptable ny roa de misy ny magistrat na cour des comptes ny zavatra nisy aloha hatreto taoriny fifidianana 2024 mbola tsy nahita hoe déclaration nataon'ireo tompon'andraikitra reo mahakasika ny ataontsika hoe vola hoentin'ny atoko politika anankiray nentina nanaovana fampelezan-kevitra reny zany tokony hodinina akaiky za tsy manao hoe ovao na tsy ovao tsy de pahay lalàna ny tena fa mamaky an'ireny lalàna reny de mahafantatra reny zao ny tokony zavatra misy koa ohatra hoe ao anatin'io le hoe ao amin'ny andininy 20 raha tsy diso misy an'le hoe numéro ny bulletin unique spécifique au niveau ny bureau de vote fa ny angatana de hoe numéro spécifique ny bulletin unique mihitsy fay par fay avec souci ny souci am'izay de tsotra hoe miteraka nareo seni zany eto antanika hoe maiky ve nareo fa misy ny fitana bulletin io alohan'ny jour J ny élection za mahita proof mako de zay ny tiako resahana hoe reny lay miteraka n'lay ahiahy any amin'ny bulletin précoché io mako zany tsara ampahafantarinareo seni eo amin'ny efatra eo ny tena fomba fangalaram-bato eto Madagasikara efa betsaka ny élection mba natreko na au niveau na commune na sénateur na député na présidentiel voalohany aloha inona ny sorotsika ny reny bourrage d'urne reny hoe amin'ny enina maraina vao misokatra bureau de vote de fa io fa feno bulletin misy coché misy cochage zany ny bureau de vote inona ny mahatonga ny reny misy fitana bulletin zany ao anatin'ny organigramme ny seni de misy ny responsable logistique avy ay zareo no mipoitra aloha eny anivony district ave sa eo anivony commune ave alaina mialoha faharoa inona ny antony ampiasaitsika soskevitra sady manatsara nahoana ny mampiasa bulletin 25 de carnet 50 de carnet 100 de carnet efa voalaza ny lalàna fa ny ao anatina bureau de vote anankiray de 700 électeurs tonga de mametraha fotsiny 100 carnet de bulletin inika zany fito fa atao inona le 25 sy le 50 misy souci koa reny hoazavay koa rehefa aveo hoe inona ny antony miteraka alabato reny miteraka an'le le faharoa teo de ilay ataontsika hoe système revolvine eto le assesseur numéro 2 mandrovotra n'lay bulletin tsika mako misoroka mihitsy hoe ahoana ny tena hampangarahara an'le fifidianana ny délégué ny candidat ery apita mangataka zay hoe ataovy eo akaiky n'le assesseur numéro 2 ny délégué mahita tsara indraindray misy consigne de vote eo vao mandrovotra hoe teny atsika faharoa mandrovotra anakiroa
de le ray kosena atao area natirina ny ray hoentina mivoaka de manao revolvine zay ray fitana bulletin le carnet zany aloha ahoana nisy rotsika azy faharoa zay fitana bulletin zay ny fahatelo a io moa zany efa mahazatra eo amin'lisy hoe le changement na PV procès verbal eo mety hoe misy asa eo miakina am'le solotena ny candidat zany fa ny tena farany de le aya teo am'le hoe misy le bureau de vote fictif reny zany a reo point efatra reo raha voasoroka atsika za mino fa tonga am'le tenitsika hoe madio ny fifidianana ary rehefa madio ny fifidianana crédible ny liste électorale misy apaisement politique eto fa raha sanatry ny vavaka mifanohitra am'izay a tompony andraikitra ny seny manoloana an'izay mahakasika an'izay indrindra de Andriamatoa Soavahandriamaritafika resaka fikaonan-doha afahana mikitika ny olona lampifidianana efa tenen'ny Andriamatoa Rabemanatsoa teo io a malainday finosana ny fitondram-panjakana ahoana ny hevitra reseny io mahakasika an'izay le hevitra iseny moa de zay efa nyrosoka ary mbola mitohy le fikaonan-doha nanao nge zay teo ary araky ny teniko teo tsy ny hevitra mipotra tao fikaonan-doha ny rahana tamin'ny dinika moa no anarana nitondranay azy a teo amin'ny nouveau tel tsy ny hevitra miposaka avao ihany no naravina naverina any amin'ny mpandray anjara fa mbola tonga ho ary za tena tsy mamianatra any tena zany fa ny secrétaire général ny team isan'ny anankiray amin'ny mpanao politika tonga tsy latsaky ninirona intelo any amin'ny bronzeny mitondra hevitra le hevitra rehetra andresahany avako teo mino fa efa tafitana ka any amin'ny resaka fantsiana lalàna ozy ianao misy procédure zany zay lalàna mamaritra azy fa ny anjarany seny de nandravina an'le hevitra mivoaka avao de ny mampita azy any am'izay sehatra fanandrify am'izay zay no fanao amin'ny vanim-potoana ohatr'izao ny akoatra amin'ny vanim-potoana zao tsy anjarako tsy anjarany seny ny antony de zao misy miteny hoe convention politique zao tsy manana zara asa mena lalanao am'izany ny seny raha tonga zany de zay vokatra eo mitanterahana satria zay ny antsony hoe tany-tandalana satria zay vokatry ny zavatra atao eo a rehefa tsy lalàna izy de ohatrany tsy misy ninina fa rehefa lalàna izy de tsy maintsy tanterahana zay le izy somary amarana angambosika satria efa somary lavalava ihany ny fotoana mahakasika ny ataontsika hoe io ny zava-misy am'izao fotoana izao a PDB ny aya ao misisika ihany nefa nareo mahakasika ny resaka hoe irosona ny fifidianana nefa nareo ihany mahita sy mahatsikaritra amin'ireny fidinana ifotony ataonareo ny olana maro samihafa inona ny antony mahatonga nareo isisika ao anatin'izay nefa ataontsika hoe ny fangatanareo ny resaka fikitihana lalam-pifidianana ny isian'ny fikaonan-doha raha tsy mbola misy tranga hoe mety isian'izay hatramin'izao fotoana izao eny ny raha ny atao hoe ny avy aty amin'ny atokotiko Madagasikara manko hatramin'izay de nitaky an'io fikaonan-doha io tsy hoe fikaonan-doha aty amin'ireny vohitra fotsiny fa hatrany fotony tena tsara ary nanetana ny fiarahamonimpirenena reo ray aman-dreny ara-panahy hoe andao hiara-idinika aloha ny zavatra tonga am'izao ne de ny hoe inona ny alana mety hoe fifandonana ao aorian'le fifidianana zay le hoe inona ny hitadiavantsika apaisement de avoaka daholo ny point rehetra hoe reto ny aya raha miara-mesaka araka ny tenin'ny zokibe teo a mety ho foany zay fa ny zavatra misy manko de hoe ny aya zay tsy havanana aloha misy reo zavatra be tabe reo ny lisy mpifidianana araka ny teneniko teo hoe raha vao miresaka processus électoral atsika de manomboka avy any amin'ny fanaovana ny lisy mpifidianana mandrapatonga ary nefa vao manomboka ozy ao a de efa io ny zavatra hitatsika de aiza mbola ho avy ny jour J nandeha ny pré-campagne mbola ho avy ny zavatra ny résultat sy ny rehetrarehetra inona ny zavatra mety iseho aorian'izay izy moa nanazava teo efa nisy ihany karazana fikaonan-doha zany a namoaka an'izay hoe kitika ny lalam-pifidianana zay nanontany ianao teo maninona ny tsy maintsy rosoana ny fifidianana tsisy zay le fifandambiasam-pahefana tena izy eny ao anatin'ny fifidianana nefa raha fifidianana kosa tsy madio tsy mangarahara de hiteraka an'izay olana zay a de zay no atao hoe aleo aloha raha mbola misy mbola lava ny fotoana aleo aloha mifampiaina aleo a mifanatona samy manana ny ambarany na ny eo amin'ny fitondrana na ny aty amin'ny fanoherana fa rehefa atambatra io a mety amoaka zavatra tsara raha mifampiaina ka tompona andraikitra voalohany am'izany ny seny satria nareo ny nanakinana ny mahakasika ny resaka fifidianana afaka mitondra aminay ve Andriamatoa Soavahandriamaritafika Androany olo-pirenena ny malagasy iray manontolo hoe adio sy angarara tokoa io fifidianana io raha izao ny zava-mitranga izao ny ezaka no ataontsika ary tsika teneniko koa de tsy rehetra tsy Soavahandriamaritafika no afaka ilaza androany hoe tena 100 isan-jato adio io na hoe 10 isan-jato aloto io tsy ny mpikamana sivy raha laman-drafitra mibraomaritry ny seny no afaka hiteny hoe 100 isan-jato adio na 5 ambin'ny 10 isan-jato aloto io
fa ezaka anao ataontsika rehetrarehetra mba hahatrarina zay tanjony zay azadonoina fa raharaha-pirenena ny fividianana fataro tsara fotsiny raisiko ohatra raha ohatra moa zany ka ny fanjakana foibe tsy manetsika ny mpitano filaminanao aminy amin'ny fikarakara ny fiantohana ny filaminana akapobeny rehefa tonga ny fikarakarana fividianana amin'ny akapobeny io na am'izao rehefa zao na amin'ny fampelezan-kevitra na amin'ny fotoam-pividianana inona ny mety hoendriky ny fiarahamonitsika eto raha sy ny fividianana mantena antsika raha ohatra ka tsy misy ny fiantohana ny fandriampahalemana dikan'izay manana andraikitra mo amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana amin'ny fanjakana ny firenena raha ohatra moa zany ka tsy misy ny vola araky ny resantsika teo tomombana zato isan-jato fe zany le izy sa ahoana zay le hoe andraikitry ny rehetra io ny olo-pirenena tsirairay mihitsy ary tsy afaka andraikitra ao anatin'izany ny olo-pirenena zany ny antoko politika sy ny firaisamam-pirenena eo amin'ny fiaraha-misalaha na fanetanana sy fitaomana fotsiny aza amin'ny fifanaraha-maso de efa zava-dehibe zay fa mampalahelo raha ty amin'ny tanan-dehibe sy ny renivohitra de tena ohatrany hoe tsy misy pentina ny fanamariana entin'ny mpanao politika ny antoko politika fa rehefa midina fotsiny eo amin'ny lafin'ny distrika de efa tsy misy olony antoko politika mandray andraikitra amin'le fanamariana netiny taty amin'ny foibe ange maika moa fa zany hoe fanaraha-maso any amin'ny fokotany zany misy tiakomadagasikara midina any fotony mihitsy amin'ny fokotany kosa miteny mbola ho avy ny tatitra zay toko hoe raiso le fanamarina tena raisina fa za kosa de miteny fa tsy mahenika amin'ny fokotany zato isan-jato ny antoko politika rehetrarehetra reo mitabataba reo amin'ny fanamaria za tsy manao hoe tsy misy olona fa tsy mahenika amin'ny fanaraha-maso ataony ihany rehetrarehetra hoa rehetrarehetra zay tena miseho azy hoe tena manana ny fomba sy ny fahaizana manokana eo amin'izany hoe fanaovana fanamariana le fanamariana ngetsy zay manokana tsy mihevitra amin'ny fanamariana fanakanana na fisakanana mihitsy manarina zay iverina sy manitsy ny dia zay atao ny atoko fitondrana ve mba manao fanamarina ohatrany midina ifotony atoko rehetra sa efa matoky anareo senio nefa io tsisy resaka fifampitokisany io efa veriko amintsika eo fa na i jesosy aza ampanaovanareo anio de zay de mieritreritra hoe tsara sy ilaina ny fanaraha-maso tsy mbola nanavaka mihitsy raha ohatra nidenikinareo hoe antoko amin'ny fitondrana sa atoko ivelan'ny fitondrana fa mitovy reo aminay satria zay tsy manana fiandanena mihitsy hoe rakotona rabe ihany no mena tombon-dana rakotona rabe tsy maintsy atsindrina amin'ny mampanao gazety anao Andriamatoa Soavandriamartafika tiako raha mba hitondra kisarisary ianao mahakasika any Madagasikara amin'ny mbolana ho avy eo sarotra satria ny anton-diako eto amin'ny mampampakateny ihany efa moa anontaninao amin'izay de ozy aho hoe sao de tsy ny mbolana ho avy fotsiny diniantsika fa ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny raha ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny de le foto-kevitra nresahako mba mivolan'ny seni teo no indramiko hoe raha mbola miakin-dohan'ny ivelantsika tsy manome hasina ny harem-pirenentsika sy ny vahoaka malagasy tompon'ny hery hoentina manodina amin'ny fiainan'ny firenena ary antoky ny fampihodinana an'izany de manjavozavo no avy zay Andriamatoa Benjamin Rabemanatsoa manao ahoana ny mety ao anatin'izay kisarisary mahakasika an'izay fividianana amin'ity taona 2024 ty zay ya ny sarisary mety teo moa zany araka ny tenin'ny zokibe teo mijery alohantsika hoe otomombana ve ilay fanatanterahana ny fividianana miakiny amin'ny hoe manana zany hitantsika eo satria voro zao ny teny meram-pirenena ho tafiditra ao anatin'izay tetibola nangatahany seni zay ve hoe tsy ampy io fa tokony ampitomboana avy 2 heny na avy 3 heny sy ny fividianana mety atao fijery koa azy raha mifampiaino izy mbola malalaka ny fotoana ka miezaka atsika mandio an'io liste électorale io de rosona ny fividianana za mihiny fa miova ny tantara raha zao zava-misy amin'izao fotoana zao iova ny tantara satria tsy mijery fotsiny aho ohatra ny ataontsika hoe fiteteza paritra ataon'ny filompanorona ny tiako Madagasikara amin'ny mahatiako Madagasikara de rakitr'olona ary mametraka hoe leo zahay zao ny zava-misy zao ny zava-misy zara mihiny mety ifamadika mety vitan'ny filora valimanana première tour raha tena madio ny fividianana fa raha ambadika izay tsy hitatsika eritreritra moa zay amin'ny mampanao politika vina ihany koa zay hoe ahoana ny atongavana amin'izay ka itsika zany eto na de ny senia ny tompona andraikitra voalohany isiny zay stabilité zay araka voalaza teo hoe rehefa liste électorale crédible de mipetraka ny climat apaisé ka raha sanatria misy zavatra hafa manodidina ny resaka fividianana vao tiam-boalohany de tompona andraikitra teraka ny senia ao anatin'izany nangatahana faharoa de hoe tokony fampiaino raha misy remarka hitanay any amin'ny faritra sy any amin'ny fokotany any fotony any de mba raisinareo
aza raisina hoe fanoerana be fatana fa misy pirofo a hoentinay hoe reto a ahoana fijerynareo anreto ahoana ary zay a mila fanotsiana satria mbola lava ozy ihany fotoana mba hisitsika fifandimbiasa-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana madio a zay zany no irininy atokotiko Madagasikara. Zay ihany koa izy menakavy no entina manakatona mamarina nyity fandarana ity akasitrana izy amin'ny rahalahy de ny mpapakaten'ny Sene Soavandriamartafika ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao tatakilany ihany koa ny tompona andraikitry ny fifidianana ao amin'ny faritany Fianaratsoa avy amin'ny Antokotima Benjamin Rabe Manatsoa nafana nitondra resadresaka mahakasika an'izay fifidianana eto Madagasikara izay akasitrana ihany koa ianareo rehetra na ny tokantrano manaraka an'izao fandarana izao amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo na ny amin'ny tambazotra maro afatany ihany koa na niaraka taminay tamin'ity alina ity akasitrana ianareo mametraka ny mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.